Tompo kilasy sy mpivavy ajaina isany rehefa ao anatin'ny fimakomanana isika andrain'ireo manam-pahefana izay tonga anome voninahitra ity lanonana fanokafana fomba ofisialy ity. Izany indrindra no anentanako antsika rehetra izay mbola tsy nahazo ny toerana miangaviana isika monjy ny toerana izay efa natokana ho antsika. Averika any efa ao anatin'ny fimakomanana isika any amin'ny fandraisana an'ireo manam-pahefana izay amin'ny voninahitra ity lanonana androany ity. Izany rehetra izany no iangaviako antsika rehetra azo ny toerana izahantsika tsy hisy olona mijolojolontsony eny amin'ny koloara eny. Ho antsika izay mety mijoro tandrify ny varavarana iangaviana isika somary analalaka ny varavarana mba ahafahana mifamezivezy. Averikano antsika rehetra eny amin'ny lalatsara eny na ny koloara iangaviana isika azo ny toerana. Ho antsika izay nibahana ny varavarana kosa iangaviana isika somary nalalaka an'izay. Izay efa andresahana teny am-piandohana teo an'izay maka ny sary misy an'ireo fampakasary professionnel anisan'izany ireo namana mpanao gazety. Izy ireo izany no eto no toerana misy azy. Ho antsika hafa kosa dia eny am-pitoerana eny ihany isika no maka sary amin'ny finday antsika. Isika rehetra sahady ao somary anala ny feon'ny finday antsika na atao mitorakovitra vibreur zany na atao mode silence ihany koa na ilay tsy miteny tsy maneno izy. Zay. Amin'izay mifantoka tanteraka ao anatin'ity fanokafana fomba ofisialy ny fikaonan-doha-pirenen'ny tanora ho an'ny fanavoazana ity isika. Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta no mandroso tazantsika etona raisitsika mitehaka mafy be izy tompoky lahy sy tompoky vavy. Ho averintsika izay tehaka izay. Afaka mahazo toerana aloha isika avy eo mitsangana indray fanarahana. Eo am-pitsanganana ary no andraisantsika an'Andriamatoa isany mpanolontsaina avo ny fanavoazana ny Repoblika amin'ny Madagasikara. Raisitsika mitehaka mafy be izy ireo tompoky lahy sy tompoky vavy.
Tsy ho ajanontsika izay tehako zay. Mankasitraka indrindra. Afaka mahazo toerana indray isika. Asiorakoraka mafy be are! Tompoko lahy sy tompoko vavy, eo am-pitsanganana no andraisantsika an'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana repoblikan'i Madagasikara. Raisitsika mitehaka asorakoraka mafy ny tanora namako. Tsy ho ajanontsika izany tehaka izany. Aiza le orakoraka! Mankasitraka indrindra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ho antsika rehetra izay manao satroka iangaviana isika anala izany, iangaviana isika anao mipararehetra ny findaintsika eto am-pitsanganana no iarahantsika miretona ny hiram-pirenena.
manasa antsika rehetra hipetraka ary tompoko. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa isany mpanolotsaina avy fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Praiminisitra sady lehibe ny governemanta, ianareo filohan'ny andrim-panjakana, ianareo vahiny manan-kaja maro, isatsokajiny avy araka ny laharam-boninahitra. Atao parafilaza isika tanora rehetra tonga manatrika etony. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny variny amiolonkolona Doatseva tompoko tamanandrery eny atapin'ny vato, miangolandrery eny atapikady. Ireny no ampangana an-davitany fa izay kosa tsy mba irony varinjo ery Anosindrano ka finaritra akaiky zoro tsy mitafa fa voninahitra voatomboly tokoa no mitsangana aja no meteny no mijoro. Mijoro anefa manana didy, adidy miadidy, adidy efa ndraisiny. Koa horaisiko adidy amanandraikitray ny hotony andahanonana amin'ity anio ity, Liliano miaraka aminareo, Ibelo kosa ny eo amin'ny lafiny fanentanana. Ao anatin'izao andro firavoravona, atao hoe firavoravona satria andro ray toa zato tapambe nonierany ary silany tsatakalo manontolo satria dia lanonam-panokafana ny fikaonandoam-pirenen'ny tanora amin'ity anio ity. Koa tsoabanabanakakato tona toa avaravarany tsony resaka nao afanaiko tsofina torany vola fa eo isika rehetra izay tonga manatrika etony ary tsy atao topotra amin'ny to zana-drahavavy akory fa toy izao ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Voalohany dia isy ny fampafantanana ny fikaonandoam-pirenen'ny tanora. Manarak'izay dia isy ny ataky ataon'ny tanora maloana ndreto ray aman-dreny. Rehefa vita izay dia isy ny fifandimbiasam-pitenenana izay tanterahan'ny tompona andraikitra isatsokajiny avy ary ny farany kosa ary tena nisan'ny zava-dehibe indrindra dia ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fikaonandoam-pirenen'ny tanora. Ka tsy lava sasy ny taky ny angorodao-tsony ny tena fa rahalava ny tena mandona soka, rahalava ny ahitra veriny kisoa ary rahalava ny teny veriny soa. Kanefa irarinina mba sady tsy ho veriny kisoa fa hitobin'ny soa isika mianakavy. Sahoana ho ianareo? Dia avy hatrany ary dia ho vetesitsika ity avy hatrany dia hiditra ao anatin'ny documentaire na hoe tahiry tsara mahakasika ny tanora. Misy lesona azo tsoahana ao anatin'ity dia avy hatrany dia hanaraka an'izay isika tompoko. Kely ka isariako ny saitsika tanora izany zavatra izany. Teo aloha dia natao ankilabao ny atleta malagasy ka izay nantenanay sy ny fanavaozana indrindra fa amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Amiko manokana ilaina be le concertation des jeunes satria mba tsy ho fangaro amin'le goaikantotra na mpanao politika le efa mafy be reny fa mba manana ny hevitrano manokana ilay tanora. Izany hoe ny andrasako bebe kokoa amin'izany tanora ray manontolo nantolona na tsy nitolona andray anjara ngeda be ao anatin'ilay concertation hitondra ny hevitra ahafahana manova ny constitution an'ny Madagasikara, ahafahana manova izay tiana ray manontolo hoe hoentiny eto Madagasikara. Io le zavatra nandrasana ho an'ny tanora manokana dia nandrasana mihitsy ny sen'eo fikaonan-doha io anehoantsika hoe inona le zavatra tsy mety eto amin'ny firenena, inona le tokony hovaina eto amin'ny firenena ary ny zavatra tena andrasantsika dia izay zavatra rehetra tapaka ny tanora eo mba ho avadika lalàna. Mandritra n'io fikaonan-doha eo zany tokony hoe tonga daholy ny tanora rehetra tsy akanavaka, tsy voatery hoe izay fampisehatra ihany no tonga fa na ny tanora rehetra tsy miseho mihitsy tsy maneho kevitra aza ianao no ilaina dia mitongava. Fikaonandoam-pirenen'ny tanora ho an'ny fanavaozana. Ry tanora malagasy, fotoana izao adidintsika ny mandray anjara amin'ny fananganana ny hoavin'ny Madagasikara.
na mpandraraha ianao na mpianatra na misy fahasembanana na ihany koa tsy anasa, ry tanora rehetra tsy akanavaka ilaina ny feonao. Andao ifampiaino, izara hevitra ary amolavola miaraka no hoavin'ny firenentsika. Ry tanora malagasy, fotoana izao mila antsika i Madagasikara. Katopoko! Mino fa itsika tsirairay avy teny rehefa niseho reny video reny dia niverina nitsangam-boly daholo indray, niverina tao anatin'izay hafanapo izay ka hono hoa vonona ve tsika tanora? Tsy ampy zanika zany. Vonona ve tsika? Makasitraka. Zao. Misy satria resaka makasika ny fikaonandrom-pirenena ho an'ny tanora izy ity. Misy an'ireo jeune comité membre ao anatin'ny mpandrindra sy mpandamina izay hitondra amintsika makasika an'ireo fandaharam-potoana sy ny dingana maro samihafa, ny paikady entina anatanterahana an'izay fikaonandrom-pirenen'ny tanora ho an'ny fanavaozana izay. Izy menadano hitondra izay. Raisitsika mitehaka mafy be izy ireo tompoko lahy sy tompoko vavy. Koa satria lanonana ny androany ny ahafantarana ny tanora dia ny fiantanana. Dia andeha ho asitsika fiantanana kely ny avato akavanana moa zany nareo raha va mifahakaviako nareo raha vaty manao hoe ta ao za manao hoe te ampina a dia mira hoe mafimafy kosa te ampina a dia mira hoe ny antsika indray no enina ampina o dia mira hoe ary ny antsika ato erapina a dia mira hoe rehefa atambatra ireo dia manome hoe averintsika raha zay le izy te ampina a dia manome hoe enina ampina o dia mira hoe erapina a dia mira hoe rehefa atambatra ireo dia manome hoe makasitraka tompoko asio tehaka mafy be lohantsika menakavy. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Ianareo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ianareo solotena mpanjakana sy androm-panjakana isana tokony sivily sy miaramila araka ny laharam-boninahitra misy ianareo avy. Ianareo mpiara-miombonantoka, mpiara-miasa akaiky. Ianareo mpitarika fikambanan'ny tanora isan-tsokajiny ary indrindra isika tanora malagasy avy amin'ny lafy valon'nosy. Faly izahay miara-abantsika rehetra amin'ity fanokafana ofisialy ny fikaonandrom-pirenen'ny tanora ho amin'ny fanavaozana any Madagasikara ity. Ny tenako no aina ary ny namako ato no sarobidy ary anolotra anareo vetivety zay hoe inona moa no tena antondiantsika eto. Andro manandanja tokoa ity andro ity satria tsy resaka etsika fotsiny ihany no ataontsika eto fa iresaka ny hoavin'ny firenetsika. Inona ny zava-misy? Amin'izao fotoana izao dia miroso amin'ny dingana lehibe amin'ny fanavaozana ny firenena i Madagasikara. Ao anatin'ny politika ankapoben'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana dia omena lanja manokana ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena, ny fanamafisana ny fitoniana nasionaly ary ny fanavaozana ny rafitra ho an'ny fampandrosoana maharitra. Ary ao anatin'izany rehetra izany dia misy hery iray izay tena tsy azo tsinitsiniavina ary manandanja dia ny tanora. Ny tanora no herin'ny ankehitriny ary izy koa no fanantenan'ny rahampitso. Rehefa mandray fitenenana ny tanora dia mihetsika no avin'ny firenena. Izany indrindra no anton'ny fikaonandrom-pirenen'ny tanora. Ity dingana ity dia natao mba ahafahan'ny tanora maneho hevitra,
mizaratra kefa ary manolotra sosikevitra ho amin'ny ho avin'ny Madagasikara. Ny hevitra sy sosikevitra ivoaka avy amin'ireo fifampidiniana amin'ny ambaratonga rehetra, na eny anivon'ny commune, na eny anivon'ny district, na eny anivon'ny faritra, dia hitondra ny feon'ny tanora ho eny amin'ny sehatra nasionaly. Ny vina entin'ny ity dingana ity dia mazava. Madagasikara avaozina miaraka amin'ny tanora, amin'ny alalan'ny tanora ary ho an'ny tanora. Ny tanjona dia ny anatanteraka fifampidiniana misokatra sy mandray anjara avy amin'ny rehetra. Fifampidiniana ataon'ny tanora miaraka amin'ny tanora ary ho an'ny tanora hatrany. Amin'izany dia ho voangona ny hevitra, ny traikefa ary ny sosikevitra avy amin'ny tanora izay anampy amin'ny famolavolana ny politika sy ny paikady ho an'ny ho avin'ny firenena. Izavy ary ireo mpandray anjara ao anatin'izany. Ity fikaonandom-pirenen'ny tanora ity dia mampivondrona tanora malagasy, vehivavy sy lehilahy eo anelanelan'ny 40 ka hatramin'ny 5 taona. Tanora avy amin'ny sokajy sy sehatra rehetra, mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo, ny tanora tsy anasa, ny tanora miasa, ny tanora mpandraharaha, ny mpitarika fikambanana ary ny tanora mpanao politika ihany koa. Ary ao koa ireo tanora avy amin'ny sehatra samihafa toy ny fambolena, ny jono, ny arenan-kibon-tany, ny tontolo iainana, ny ara-kolotsaina sy ny sisa sy ny sisa. Izany fahasamihafan'izany no arena ny feon'ny tanora malagasy ary manome hery ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fananganana ny ho avin'ny firenena. Fa inona tokoa moa no mahasamihafa ity andro anio ity sy ireo andro izay mbola ho avy, dia andeha omentsika an-tsarobidy ny fanazavana ny mahakasika an'izay. Saotra tompoko. Ombako manana ny arahaba, salanitra, isan'ambaratonga. Ny tenako sarobidy ary mankasitraka ny aina nanome fitenenana. Matetika tsika tanora rehefa nandeha ny filazana hoe anao fanokafana ofisialy ny fikaonandom-pirenen'ny tanora, dia ny fanontaniana ambiatsaina dia ny hoe reo ve mety asolo ny feo anay? So dia tsy reny feonay, ka izay indrindra ny fikaonandom-pirenen'ny tanora araka ny voalazany aina teo aloha dia andraisan'ny tanora rehetra, na inona sehatra misy azy, na inona faripahaizana, ary na aiza no fiaviana, dia na inona koa no mety ho ataony, na mety ho fahasamihafana, dia ny tanora rehetra no mandray anjara, 40 ka hatramin'ny 50 taona. Fa ny andro androany kosa dia natokana ho fanokafana amin'ny fomba ofisialy fotsiny ihany izany fikaonandom-pirenena tanora izany. Ny fomba fiasa dia tsotra, atao anaty dinika, na mety ho resatresaka, na mety misy ihany koa ny vondrona isaky ny lohan-kevitra izay atao eny anivon'ny commune, ny district ary ny faritra. Noho izany, ny feo an-tanora rehetra ireo no alaina. Ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny eo amin'ivon'ny fitondram-panjakana no manaparitaka sy mampafantatra antsika tanora ny fotoana sy ny fizotra ny rehetra izany. Saingy kosa androany tsika manao fanokafana fotsiny ihany, fa anentanana antsika tanora dia ny mialoha hoe rehefa misy ny fanentanana ho an'ny fandraisana hevitra eny anivon'ny commune, na eny anivon'ny district, na eny anivon'ny faritra, dia azontsika rehetra ataony maneho hevitra malalaka. Inona ary le ho resahana? No resahana dia tsotra. Inona le etatsika? Inona le fanovana tratratratratsika? Dia inona le iritsika? Inona koa mety ho laharan'ny mpamehan'ny tanora? Mety ho sehatra sosialy,
fanabeazana, mety ihany koa fahasalamana, mety ny fandriam-pahalemana, mety ny fisitrahana ny hita, na lazaina amin'ny teny frantsay hoe accès à l'information. Ninina zavatra ilaitsika etaetantsika tanora, mety ihany koa eo amin'ny sehatry ny fitantanana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fiasan'ireo andrim-panjakana, azontsika atao ny miresaka an'izany, ny fangararana eo amin'ny resaka fitrandrahana, tsy malalaka ny fanehoan-kevitra ary azontsika rehetra atao ny miteny an'izany ara-demokratika. Atsidika hatrany fa isika tanora dia tsy ho avy ny firenena ihany fa androan'ny firenena raha iandry hanofontsika iandroviana. Fotoana izao dia mijorontsika hoe inona le etaeta. Mety ihany koa eo amin'ny sehatra politika, anisan'izany ny fandraisana anjaran'ny tanora ao anatin'ny fanapahan-kevitra, anisan'izany ihany koa mety zoatsika ao anatin'izany hoe fifidianana, zoatsika amin'ny maha olom-pirenenantsika satria itsika ny 70 isan-jato ny olom-pirenena eto Madagasikara. Noho izany, ity ny tety andro ho ambara anio 14 aprily no nanaovana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy fotsiny ihany araka ny efa nilazaina teo. Manomboka raha-pitsy kosa dia misy ny fanamafisana an'ireo traikefa eny fotony an'ireo mpandray anjara rehetra, izany hoe misy ny eny anivon'ny commune dia misy ny eny anivon'ny distrika, eto Antananarivo dia miditra makany amin'ny faritra hafa. Araka ny fanambarako teo aloha dia ny hoe ny eo anivon'ny fitondram-panjakana no mampahafantatra mahakasika ny fampahafantarana rehetra mombamomba ny fizotry ny concertation nationale des jeunes, saingy kosa ny antony anasiana ilay fanamafisana ny fahaiza-manao dia satria isika tanora no makany hevitra ary isika tanora no mandray an'ilay hevitra, tsy miankina amin'ny fitondram-panjakana, tsy miankina amin'ny ministera fa ny tanora mahaleo tena, saingy kosa efa nomena fahaiza-manao hoe fahaizana maneho hevitra, fahaizana miaino, fahaizana mandray ary indrindra fahaizana manangona an'izany, satria ny tanjona dia andravina an'ireo hevitsika rehetra izay ho ampidirina ao anatin'ny politika ankapoben'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana ary ihany koa ho ampidirina ao anatin'ny politika publika. Noho izany ny hevitsika no ilaina, andaontsika andray anjara. Ny antony raha tsy teny ianao moa ve afaka mitaky hoe efa niteny, fa miteny aloha dia mitaky hoe aiza ny valin'ilay fanangatana. Noho izany manentana antsika tanora rehetra, tanora tsy ankanavaka na inona misy anao, azadiny fa manandanja ny hevitrao. Ary amaranako azy, misy fizarana anankiray izay ataoko ho antsika tanora, satria tsika manana didy, manana andraikitra ho an'ny Madagasikara. Andao tsy andry andro, tsy andry fotoana intsony, fa andao hijoro. Iova ary anova, hijoro vonina say, hisedra izay ho avy, tsy andry orangahy na hitsony na iona fa vehivavy dia angina. Fa eo faleo fijaliana ka hijoro amin'izay, tsy hoe tanora dia hiteny moramora, dia fa mbola zaza hony ka ny fotsy volo no hajaina fa ny politika izany. Fa raha-pirenena tia ka tsisy lohatena, fa raisiko andraikitro, ny fijoroako an-taniko, satria ay tia mamiko, hitsangana mikery, hiarina hitady ny very, anangana sy anangona, satria Madagasikara mijoro no tanjona. Misaotra tompoko. Ho averintsika mafimafy izay tehaka ho azy mianatra izay, tompoko lahy sy tompoko vavy. Mino fa voarahintsika tsakany sy andavana izy ireny. Ho fanamafisana ihany koa fa mandeha mivantana amin'ny pejin'ny Ministera ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ity fanokafana amin'ny fomba ofisialy ho an'ny androany ity. Manoloana izany rehetra izany, resahana teo ny mahakasika an'ireo dingana maro samihafa, fa misy ihany koa ny asa izay efa vita, misy ny atao hoe volavolana rijan-dalàna izay ho atolotra amintsika ihany koa amin'ity androany ity, na ilay antsoina hoe cercle de réflexion de la jeunesse. Koa dia misy ny hitondra izay avy ao amin'ny ministera mpiay ny fanavaozana. Raisitsika amin'ny tehaka mafy be izy, tompoko lahy sy tompoko vavy.
Andriamato filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara, ianareo mpanolontsaina ny fanavaozana ny Repoblika, Andriamato Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta, Andriamato sy Ramatoa Ministra mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta, songanina manokana amin'izany ny Ministry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, izay namolavola ny fanatotosana izao fotoanandony tanora izao, sy Ramatoa Ministra misahana ny fanavaozana. Ianareo filohan'ny andrim-panjakana isan-tsokajiny, ianareo mpiara-miombonantoka na ara-teknika na ara-bola, ianareo olo manan-kaja sy manam-pahefana isan'ambaratongany, tompoko lahy sy tompoko vavy. Manatitra ny fiarabanantsika amin'ny mpanajana tompoko ary faly mampafantatra antsika ity pitrondrana iraisan'ny ministera mikasika ny voafonan'ny fifampidinian'ny tanora na cercle de réflexion des jeunes. Araka izany, tena tsangany ity voavonany ity mba ho sehatra ifanakalozan-kevitra sy fampiresahan'ny tanora. Natao ihany koa ampandraisana anjara ny tanora amin'ny fanatanterahana ny fotoanandro nasionaly. Izany natao ho fanomezan-danja ny feon'ny tanora amin'ny fanapahan-kevitra sy ny torolalana ho amin'ny fampandrosoana. Ny tanjona dia hanamafisana ny fifandraisan'ny tanora amin'ny fanaraha-maso sy fanotana hevitra mafonja ho tanterahina mandritra ny fotoanandoha. Asa lehibe tokoa no sahan'izao voavonan'ny ifandraisan'ny tanora izao, satria ao izy ireo no mamoaka ny olana isaky ny loha-hevitra ka hitondrana ny paikady sy ny vahaolana avy amin'izy ireo, ary ampitany izany amin'ny ambaratongam-pahefana tsirairay, mba hatotosana ny politika ankapobeny mikasika ny tanora ary hamaritana ny etaetan'ny tanora tsirairay. Io voavonan'io ihany koa dia voafaritra hitondra fahalalana sy tsy misy fanavahana amin'ny mpandray anjara rehetra, mba hatotosana ny fakan-kevitra eo amin'ny samy tanora ho entina eny amin'ny sehatra nasionaly. Ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny ministera misahana fanavaozana no mamaritra ny komity mpandrindra ny voavonana, ary ny mpikambana eo anivon'izany voavonana izany dia ny fikambanan'ny tanora isan-tsokajiny. Miaona amin'ny fotoana voafaritry ny komity mpandrindra ny mpikambana, ary ampiantsonina amin'ny fotoana tampoka ihany koa raha misy ny amehana. Maharitra 420 volana ny fotoam-piasan'izany voavonan'izany. Iantsoroan'ny ministera misahana ny fanavaozana ny fandaniana rehetra amin'ny fanatanterahana ity asan'ny voavonana ifanakalozan'ny tanora ity. Andriamato filoha, tompoko lahy sy tompoko vavy, makasitraka indrindra tompoko. Ho avelontsika mafimafy kosa ilay teake. Makasitraka indrindra, mino fa mazava amintsika izay rehetra noresahana teo izay. Mba ahafahantsika somary miala amoamy kely dia hofitiniko ireo programa voalohany nandeha teo ahafahantsika miroso amin'ny fandaharam-potoana manaraka. Mangataka ny namana DJ ary hiara hiasa amin'ny tenanay. Ndao ary. Manatizitria sady misy sira kely fa tsy maninona zany. Ndao ary. Voalohanteny vao misokatra ny vava avy hatrany dia aleo aloha asiana ara-aba. Miara-patsika zay atonga tatiana botabota na akelikely mety mahi miraba manokana n'Andriamato filoha tena hoe mirabanao mihitsy aloha tonga soa. Eo ihany koa mpanolontsaina marobe tonga soa ianareo avy hatrany moa dia mipepe. Eto ihany koa membre ny gouvernemanta maromaro ianareo tena tonga soa mihitsy. Eo ihany koa prime ministre zareo le prime ministre mavoly mody fofora teo. Izy kelikely fa manatsaina be, mafinaritra amitsy ty prime ministre RC. Izy mantsy tazanao ty mitsikitsiky normal fa olona zokolaly hafa mihitsy misotra anareo tonga taty lehibe any atoko politika maromaro kodry tazako maromaro tsy tononko tsiraray fa tony safy be matsy na hoe misotra.
ao ihany koa tanora marobe zay mameno ny seza makasitraka arse fa andao aloha fitinina ary fandehan'le teo hoe amizay samy tafiditra nazana ianareo izy ty aloha de netomboka voaloha tamin'le zavatra andesahan'izy roa teo matsy le tovolahy kotiray miaraka amin'ny sorta de nanentan'ohatry zay hoe raha tete ampina de mirata de nitohitohy lava ralanga ay tanora ny tiany tenenina zala makasitrake mety mifanetana na ralahy ny azy ny resahany tena hoe na zavabe tsika tanora ny tena tompony ty adikle tsika zany tsy mila miana ana mihitsy fa mila metriketrika satria maro fa tsy vitsy rehefa vitsy zay de ny teny tovavy kely le botabota kely iny e miaraka mitakolaka mafatifatany e raha silibasy sao de mba metimety tsika se eny zay aloha ny resaka fatiry zareo a ny azy de natao ny calendrier la ateo a na deraderany tsara taty ka raha afaka apotra andre mandeha tsy maninona odry teo ny daty maromaro tena zay natao makasika amin'ny androany sy ny rapitso ho avy tao maromaro mihitsy izy teo nandray ny tsiraray fanfarana ny tamin'ny silama tena hoe ny lay mila metsiketsika ozy izy tsika rehetra na tanora na lehilahy na atraminy ny etretra tsika menakavy ny tompony telefirenena tena marina aloha zany tena hoe ekena rehefa vity zay nyjoro koa ny zokilahy hafa toy izy nesta siviteha karanga ao tsara venareo raha mba mety namanao amin'ny régime mba averina potra kely ne le slide tamin'ny cercle de réflexion teo zafady indrindra ndao ary alefa tsika any dj tiany eo am'tiana tsika anazy farany ndao ary mena fa samy nahentsika teo a za koa teto zay fa nahita anazy ity zay moa mampakilasy improviser azy ho présenteko anareo anatin'ny 2 minitra nzay zany izy ty mety sa tsy mety ndao ary sady tsy maro pitodika atao mantsy de amizay a mahita tsara anazy ity ndao ary efa betsaka ny asa tany ambadika atany efa niketriketrika daholo mpahalalaina zany satria niketrika an'ty seraray ity cercle de réflexion ny anarany odry tanora rehetrarehetra zany mitambatra ao aloha maromaro aloha mitanjona napetraka ihany koa satria ty zany niaraka iketrika zalahy indrindra lefikonandoha-pirenena mihitsy hoa alefasindray ary ny slide manaraka aloha ijerena l'émission tena soa efa ndresahana ateo ihany koa fa zareo zany de mamaro zavatra zareo a anisan'izany ny zavatra atao famitrahana amin'ny politika mila hoe atao reto mantsy tena maromaro zalahy de andao alefa slide manaraka arangah ato de miresaka mazava tsara hoe article A4 lanitazana arse ato mantsy izy de miresaka mazava hoe nyrehetrarehetra mila manjay anjara tsy asiana fanavahana zany ry zalahy na akily maina na olona normal larangah mila mandray anjara avokoa ao anatin'ty cercle ty aloha alefasy manaraka fa tsika maikamaika izary zany no mandrafitra ary maika misy 5 no mpikambana zareo de misy minisitra aroa zany mandray la ateo anisan'izany no minisitra ny tanora mandefa olona 5 zany isy olo tena any eo ihany koa minisitra misahan'ny fanavozana izy ihany koa zany ny tompom-bobiny any satria ry zareo mandany ny fandaniana rehetra eo madama ataovy maromaro zomandro rehetra madama le minisitra matsy mitsikitsiky be hoe anatobaka vola avy tanany io sea de mandeha de misy ny tanora ihany koa maromaro matsy tanora mila tonga ao aloha zany hoe reo fevondrona tsiraray no mitambatra mamena anazy ty okay 4 volana ny fotoana iasana mino za fa vita tsara ty rehefa tsy miana ana mila aingakay mila kitakita na hoe satria madagasikara mila tsabonina arse merci sotra tompoko merci dj zay ny fitana foifoy zay rehetra tsara manamarika tsy mihinana fa tsy mely aza tompoko lahy sy tompoko vavy misy any koa reo tanora hitondra ny aitaky amin'ity androany ity eto a de manasa manokana anareo lehibe any androm-pandrakana ianareo minisitra raha azonareo atao a dia mandraisy anareo noty ny zavatra ho resahan'ireto tanora ireto fa dia ao ny olana ao ihany koa ny vaolana zay arosin'izy ireo raha isika mitehaka mafy be izy ireo tompoko lahy sy tompoko vavy Tompoko lahy sy tompoko vavy atsaina mandray fitenenana eto hitondra ny feon'ireo tanora eny ambanivohitra satria iarahantsika mahalala fa eny ambanivohitra no misy ny ankamaroan'ny mponina sy ny loharano-karena marobe ary any no ifantohan'ny fampandrosoana bebe kokoa. Izahay tanora eny ambanivohitra dia tena manana faniriana ny ampandroso izay miainga eny amin'ny fiarahamonina misy anay tsirairay avy izany.
Nefa maro ireo sakana izay tsy ahafahanay manantanteraka izany. Anisan'izany ny tsy fisian'ny fanabeazana sy fiofanana izay mifanaraka amin'ny zava-misy eny ambanivohitra. Maro ny tanora ny te hianatra, ny te hanatsara ny fahaiza-manaony, saingy misy ihany ny fetra ahafahany manantanteraka izany. Eo ihany koa ny sakana amin'ny tsy fisian'ny famatsiam-bola ary ny tsy fisian'ny asa. Na dia manana hevitra sy tetikasa maro ary izahay dia tsy afaka ny hanomboka izany satria tsy manana reny vola. Eo ihany koa ny sakana amin'ny resaka tany, ny teknôlôjia ary ny tsena izay tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny fandrarana eny ambanivohitra. Noho izany, mazava no andrasan'ny tanora eny ambanivohitra. Voalohany, mila fanabeazana sy fiofanana mifanaraka amin'ny zava-misy sy filana any amin'ny faritra misy anay tsirairay avy izahay. Faharoa, mila famatsiam-bola ary indrindrindrindra famatsiana ara-pitaovana. Ahafahana manatanteraka ny tetikasa sy mamorona asa ka tsy voatery hiakatra an-tanan-dehibe intsony izahay. Fahatelo, mila fanohanana ara-teknika sy fanentanana ahafahana manatsara ireo tetikasa ireo. Noho izany, antsoavy no atao amin'ny fanjakana, ny fikambanana ary ny mpiara-miombona antoka rehetra mba hanamafy ny politika sy ny programa manohana ny tanora eny ambanivohitra. Misaotra toa. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ry tanora nama, boaka amin'ny faritra aho, hitondra ny feon'ireo tanora mbo sy re zaka, mbo sy re feo. Misy fanontania raiky tiako apetraka amintsika neto androany. Misy Madagasikara roa vegneto. Satria misy ny Madagasikara, Antananarivo, feno fahafaha. Misy avao koa ny Madagasikara, any amin'ny farsy, mbo mialy mafy io vao mahita lala. Aminay agny, maro ny tanora sy mahazo fagnabeaza mitovy, sy mahita asa eo ndre mana-talenta, ary voatery mandao ny taniny mba hitalia ny hoaviny andreny voisatiky. Kindraiky zahay ho mahasapa ho halionareo zay kolahy. Satria no favy ny fanapahan-kevitsy amin'ity firenena malalasika tiky, fa indrindra ny fampandresana andrekitsy ny tanora boka amin'ny farsy, ho avikinareo agnilaneny zahay. Kanefa, androany, agnatin'izao fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fikonan-doam-pirenena ny tanora zao, dra hitondra ny hetahetanay koa zahay tanora ny farsy. Aparitaho manera ny faritry ny fahafaha, honany ny fagnofagna, arakasa, ny tetikasa, ny famasiam-bola, mba mangataky, mba sy hifatoka andreny voisetahoka avao ny tombosoa. Omeo toera amin'ny fanapahan-kevitsy ny tanora boka amin'ny farsy, fa sy hizany ho piteno vo ho pisamba avao. Mila tohagna ny talenta boka ifotony, mba hahafahany ny tanora mivoasy amin'ny farsy neviany agny koa. Ny nofinofin'ny tanora aby io andra mitovy, ko magniry zahay, mba hitovy koa ny vita ngandreny voisy vo ngany farsy. Koa ry tompon'andraikitra hajaina. Sy mila kisarisary zahay tanora, fa mila fiova hitamaso. Sy mila teny mamy zahay, fa mila asa voavokasy azo sapahitagna.
Tenomo gny feonay Ragnandria. Ary asehoy amin'ny alalan'ny gn'asa izao fitakianay izao. Satria gny tanjosika anaby io dra mitovy avao koa. Dra i Madagasikara hiova vao handroso. Ko kahaligno anefa fa manana hery hagnova ity firenena tika avao koa ny tanora rehetra sy akanavaky. No fa miara-mandroso sika anaby, dra hisy tokoa ny tena fagnova izay andrandrainy ny vahoaka malagasy maro atapitrisany. Misaosy Ragnandria. Ry mpitondra firenena, amin'izao fotoana manatara zao, dia tsy maintsy teny aman-kery ny tanora, satria marary Madagasikara. Marary noho ny tsirariny, marary noho ny fanararaotana, marary noho ny fahanginana. Tany any arivon'ny hektara no lasa ny vahiny any amin'ny faritra avaratra Madagasikara. Nosy Sakaty, Ampasindava, Nosy Mitsio, izay mbola ao anatin'ny RFT mandraka ankehitriny, taorian'ny tolona izay efa nentin'ny vahoaka aman-taona maro. Manamafy izany ihany koa ny tetikasa fitrandrahana toy ny Varamada, ny Arena Ressources izay andripaka ala amin'ny hektarana sy isy voka-dratsiny ihany koa ho an'ny tontolo iainana. No ireo rehetra eo dia verizo sy voatery hiala amin'ny tany ny vahoaka na andrenivohitra na ambanivohitra, ary indrindra ireo tantsaha izay mivelona amin'ny tany, kanefa tsy andaniny ny mihamafy ny tsy fahampitsakafo ary mihalala ihany koa ny fahantrana eto amin'ny firenena. Ary indrindra ny mampalahelo dia toa mirona makany amin'ny politika amin'ny fanafarana hatrany ny fanjakana, fanafarana sakafo, masomboly, fanafara izay akora ilaina rehetra amin'ny famokarana, kanefa hita fa manimba ny tantsaha sy ny tany izany, ary indrindra manimba ny tontolo iainana. Manampitrotraka ihany koa ny krizy ateraky ny fiovan'ny toetrandro toy ny rivo-doza, ny haintany. Koa anio izay tanora dia mijoro, mitaky ny rary ny ara-tsosialy, mitaky ny rary ny ara-tontolo iainana, mandany ny rafitra mifototra amin'ny fitrandrahana miopampana ny rohivoary, ny zavaboary, ny rano, ny tany, ny olombelona. Aoka ho masy madidi amin'ny tany ny malagasy. Miantso anareo mpitondra fanjakana sy mpanapa-kevitra, mijoroa amin'ny firenena, arova Madagasikara. Aoka tsy ianareo indray no amela ireo haren'ny firenena ho an'ireo be filana tsy mety voky, na koa ianareo no lasa ho naman'izy ireo. Ka ny vahoaka malagasy indray no hiaran'ny fahoriana sy ny fahantrana. Tsarovy ary fa andraikitrareo ny manajy, miaro ary manantanteraka ny zo ny vahoaka. Sarotiny izahay tanora amin'ny tany, amin'ny fiandrianana amin'ny tany, amin'ny mahafananana iombonana ny tany, satria lova ary olovain'ny taranaka. Iankina ny kolontsaina, ny rohivoary ary ny tontolo iainana iray manontolo. Misaotra tompoko. Salagnitra e, mbako manana ny fiarabana izay ndesy namagna teo aloha. Ny anjara fitenena ndesiko niany dia momba ny fananasa eto Madagasikara. Magnano azafady aminareo raha andray fitenenana izay isoloko tena ho an'ny vahoaka tanora malagasy rehetra tsy vaky volo sy indrindrandrindra ireo tanora any amin'ny faritra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy takona fenana moa fa ny firenentsika dia anisan'ny firenena manana tanora maro anisa aty amin'ny kontinanta Afrika. Izany hoe 7% ny vahoaka malagasy dia tanora lazaky ny 30 taona. Indrisy mantsy fa misedra olana maventy be izay tanora amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny tanora any amin'ny faritra. Manana olana maventy be ny tanora ho za satria miazakazaka mandeha aty andrenivohitra mba hitady
asa hanomanana ny hoaviny. Eny, misy ihany koa ireo tanora avy any amin'ny rural, miazakazaka mandeha amin'ny renivohim-paritany mba hitady vola mba hanampihana ny ray aman-dreny sy hanoanana ny fianarana. Marobe koa ireo tanora malagasy na vita fianarana ka tsy misy asa mifandraika amin'ny diplôme na formation anagnany eto amintsika. Eo ankilany koa ireo tanora maro anisa tsy nandia fianarana ka tsy manana ho avy antenaina amin'ny setra ny asa ireo tanora ireo. Ary indrindra ireo namana manana fahasembanana sy ireo varira namatsika. Ito ankilany koa feno kolokolo tompo klasy tompo vavy ny setra fitadiavan'asa eto Madagasikara. Fa indrindra dia ny piasa ho patsam-panjakana. Tsy takona fena ihany koa tompo klasy tompo vavy ireo tanora mandeha mitsoka any ivelany. Noho n'ino zay tsy fananan'asa eto Madagasikara ka indro fa tratran'ny fanarotana ara-nofo ireny tanora ireny ary tratran'ny fanelikiliana ara-kulturaly. Ka noho ny anton'ireo tompo klasy tompo vavy dia manana vahaolana izahay tanora amin'ny fahamagna ny olana ny tsy fianasa eto Madagasikara. Ary eto koa dia tsindriko kely fa dia tsy hisy mihitsiny ny fandrosoana izay matesimatesantsika raha tsy fakitra rehetra miaraka mandroso ka tsy misy fanavakavahana. Farany tompokalahy dia ka noho izany dia magnamafy koa ny fitakin'ireo tanora namana rehetra avy any amin'ny fakitra sy ireo monina any ivelany dia ny atao hoe décentralisation zafady. Izany hoe la décentralisation effective, car c'est là parmi une solution pour résoudre la pauvreté dans ces pays. Ainsi, chaque province doit se développer par elle-même sans attendre les ordres venant de la capitale, car toutes les provinces disposent de ressources potentielles. Makasirika tupuklai, finatu tupukuvavi. Ry malagasy, mamela ay ianareo, ampiasa ny basy ny fahavalo, amely azy ireo ho an'ny tany zanaka. Laissez-moi vous conter une histoire vraie, celle d'une fourmi pas plus grosse qu'un grain de riz. Un jour, elle a osé chatouiller le serpent endormi. Juste effleuré, son flanc glacé, le monstre s'est réveillé. Les yeux brûlants de rage, il a juré de tout écraser, de tout avaler, d'exterminer toute la colonie. Peur, tremblement. Puis, du fond de tumulte, une voix de sage tonna. Vaincre ou périr. Alors, fourmis par centaines, par milliers, se sont ruées sur le reptile. Elles ont grimpé, mordu, couvert ses écailles. Elles l'ont aveuglé, bâillonné, paralysé. Et quand le dernier souffle du serpent s'est éteint, elles ont découpé sa peau pour en faire un drapeau. Un drapeau qui dit au monde entier, ici, les petits unis font tomber les grands. Aujourd'hui, cette fourmi, c'est nous les jeunes. Les serpents ont changé de nom, mais pas de nature. Corruption, récupération, capture d'État. Ils rampent encore dans nos palais. Ils ricanent. Vous, les jeunes, vous serez achetés par des strapotins et 2 billets. On vous achètera. Mais ils ne savent pas que le feu de 1947 coule dans nos veines. Il ne s'est jamais éteint. Il nous réveille chaque matin. Alors, Mitsangana Artanur, cette concertation des jeunes n'est pas un salon où l'on cause. C'est notre champ de bataille. Celui où l'on refuse de vendre son âme. Celui où l'on reprend nos droits, notre avenir, notre devoir. Ne fuyons pas. Recouvrons le serpent. Vainquons-le. Faisons de sa peau l'étendard de notre révolution citoyenne. Rita Nuravitsk, Mitsanga Nisika, Wan Tanjazan.
Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous poser une question d'abord. Qui ici représente des associations ou fait partie des associations? Levez vos mains, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais soyons honnêtes, derrière chacun de vous, il y a des milliers de jeunes qui n'attendent pas les projecteurs pour agir et qui construisent chaque jour Madagascar en silence. Ceci dit, on ne peut pas parler de développement de la jeunesse sans parler du rôle central des associations des jeunes, quel que soit leur domaine d'activité, qu'elles soient en milieu urbain ou rural, qu'elles soient formelles ou non, à Antananarivo comme dans toutes les régions de Madagascar. À Madagascar, elles sont bien plus que de simples regroupements. Elles sont des écoles de leadership. Elles sont des espaces d'initiative, des lieux où naissent la solidarité, l'engagement et l'espoir. Les associations des jeunes sont un deuxième foyer, deuxième refuge pour les jeunes, une référence de proximité quand les institutions sont absentes. Elles demeurent des repères essentiels, offrant des espaces de convivialité, d'apprentissage, de réseautage, mais aussi de véritables opportunités pour s'épanouir, agir et devenir responsables. Elles ne parlent pas du changement, elles le construisent. Et pourtant, elles manquent de moyens, de reconnaissance et surtout de place dans les décisions. Aujourd'hui, la vraie question se pose et elle est simple. Êtes-vous prêts à faire confiance aux associations des jeunes? Comme le disait Kofi Annan, il n'y a pas de développement sans paix. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il n'y a pas de développement durable sans une jeunesse engagée. Les associations de jeunes ne sont pas des acteurs secondaires. Elles sont des partenaires de développement. Écoutez-les, soutenez-les, intégrez-les pleinement dans les politiques publiques. Aux jeunes, je dis, engageons-nous. Si nous restons silencieux, eh ben, ne soyons pas surpris que d'autres parlent et décident à notre place. Aux institutions, je dis, travaillez avec les jeunes. Impliquez-les réellement, mais pas seulement sur les papiers, et encore moins comme vos figurants. Ne laissez pas les jeunes à la porte des décisions. Invitez-les à la table des décisions. Parce qu'au fond, soutenir les associations des jeunes, c'est croire en leur capacité à transformer Madagascar. Les jeunes sont là, prêts et pleins de volonté, n'est-ce pas? Non seulement pour eux, mais aussi pour le pays et pour les habitants de Madagascar. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Le choix est simple, parler du changement ou le devenir et le construire. Pour le futur se décide ici et il commence maintenant pour la jeunesse malgache, pour les Malagasy, pour Madagascar. Je vous remercie. Tompoko lasy tompoko vavy, ry ray aman-dreny, ry zoky, ry tanora namana, ry mpiarabelona sy anareo tompon'andraikitra isan-tokony. Faly amin'ijoro etony atao anatrahanareo anio, aneo sy anandratra, hizara sy hisarika tontolo mahafinaritra. Rehefa injay ange mitazana ny volana balika mantsopika eny any abakabaka tsy hita lano, tsy hita fetritsika, dia faly sady mirana. Faly satria miaina fisandratana, miano-katsarana, mahazo hafanana, mamiraka izany satria hotrondry harehan'ny asiny ity tany.
tany mivelona amin'ny teny voakolony sotoavina mampamiratra ombieny. Tany feno harena, harem-panahy, haren-tsaina, haren-teny, harema-olona izay irina hamololona. Miainga avy amin'ny kolotsaina, hizara hery, hizara aina. Ny kolotsaina izay aina mamelona fanahy, mamonto ny tany, mampitsimikolombelona, manondrotra fanahy. Manome lanja mikolo ny teny ka mitondra fanabeazana, fandaminana, fandrindrana ny mpiara-monina tony, mahatoky, misondrotra, mihoatra lavitry ny aya. Ny tsy ampy fotsiny, indrisy, dia ny teny rehare, ny fikolona ny lovasoa natokana ololoha, ho kiady sy ho tabi, hanova manontolo ilay fijery fa ambany sy tsy makaizany aho. Matetika isika tanora dia lazaina fa mpandova, saingy anio kosa dia hiteny fa isika no mpamorona, mpanondrotra, mpitarika isandratra. Ny kolotsaina mantsy dia tsy vovoka ao anaty boky fotsiny fa fitaovana velona hitondrana fampandrosoana, hivelarana hitsinjovana ny hoavy, handaliana paikady ho enti miady. Miady fototra nanganam-piariana, tsy ho voahozon-drivotra mandalo. Mijery manodidina isika, maro amintsika ny sondriany any ivelany ka manadiny antsika. Tsy fahadsoana ny misokatra amin'ny tontolo saingy ny azo tsy misy faka dia mora tsofin'ny rivotra. Ny tsy fahafehezana ny tenintsika dia mampitrebona alahelo, manongotra alahery manamasina ny tany. Maro ny tanora mana-talenta, na amin'ny alalan'ny mozika io, ny sary, ny dia, fanatanjahantena, tantara sy ny maro hafa. Anefa tsy mahita sehatra nandratan'izany ho lasa mahavelona. Mba hampitomboana ny lanjan'ny kolotsaina eo amin'ny lafin'ny fiainan'ny tanora dia tsara tsinjovina ny fampidirana ny zavakanto ho asa mahavelona satria tsy fialamboly tsotra fotsiny ny kolotsaina fa fototra ijoroana mahaolona. Ainy firenena, antoky ny fivelarana, harena mampifandray ny vazatany maro. Mba hisitraka fampiofanana mendrika sy matianina amin'ny fitantanana ara-kolotsaina, ny fiarovana ny zon'ny mpamorona, ny fanohanana mpamiratra ny asa kanto izay sahanina. Miandrandra sehatra malalaka, moderna, mendrika nandrantana talenta, hivitoerana hanovozana aren-tsaina, toerana fanaovana fanazarantena ary sehatra anehoana ny kanto. Iandrandraina fitarihana eny, fametrahana amin'ny toerana ireo kintana mpitarika, olomanga pirenena nampamiratra ny lasa, hitsilo ny dianay tanora, hireharehana fatratra anoloan'ny fananana musée des grands hommes. Mampalahelo anefa fa mbola ambanin-javatra ny kolotsaina ao anatin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany. Misy ny tanora mana-talenta nefa sahirana vao mahazo fanohanana isolontenan'ny Madagasikara any ivelany. Tsy ampy Tsy ampy ny fampahafantarana ny harena ara-kolotsaina malagasy any amin'ireo masovohitsika any ampitan-dranomasina. Lany hery amin'ny fakana tahaka ny any ivelantsika, anefa ny antsika tadiavon'izao tontolo izao. Ry namana, ny kolotsaina no maha-isika antsika, no mampiavaka amin'ny firenentsika amin'ireo firenena hafa. Tsy omena mitaha amin'ireo firenena hafa tsika. Raha very izany dia very ny fanahintsika. Ndao ary sika tanora, hijoro, tsy omena mitaha, mahay ny azy vao mahandray ny hafa. Ry tanora namana, ianareo solontenan'ny fanjakana sy ianareo mpiara-mombonantoka rehetra. Rehefa miresaka diplomasia tsika dia matetika mihevitra fivoriana tampony sy sony fifanarahana eo amin'ny mpitondra. Saingy anio kosa te hampatsiahy aho. Fa misy hery iray lehibe eo ampelantanantsika tanora dia ny diplomasia ara-kolotsaina izany, ny diplomasia culturelle. Ny hirantsika, ny vokatra vokarintsika, ny kantontsika, ny tenintsika ary ny fomba amam-panao malagasy no
varavarana voalohany mampiditra antsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny afatra tiana ampitana ihany koa dia miandrandra politika mpampandrosoana mifototra amin'ny kolontsaina malagasy izahay ambany lanitra. Politika momba ny teny, politika mamonto ny tany, politika mitsinjo firenena, politika manondrotra fanahy satria io ny solika mampandeha ny maha-olona. Rehefa misy mpanakanto malagasy iray misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia i Madagasikara iray manontolo no misandratra. Ny kolontsaina no hery mampirindra, soft power izay mahavita mampiavana sy mampitombo ny hajantsika eo mason'izao tontolo izao nefa tsy mampiasa fitaovam-piadiana. Ry mpitondra fanjakana, matokia ny tanora, omeo sehatra izy ireo, omeo fitaovana izy ireo fa vonona nandratra ny Madagasikara amin'ny alalan'ny kantontsika satria ny kolontsaina ny firenena ary ny tanora no feokirany mampiritsika ny onjam-piavotana idokana fiavotana. Mankasitraka indrindra tompoko lasy tompoko vavy. Akory aby laly. Voalohany korana dia misaotra betsaka anarena ny fizakana. Tsy ataoko lava nenay fa mbola maro namako ifandiby eketo. Nenay tsy pasiko anefa malama koa fa efa maro ny zakaina tamin'ny fandresana andraikitra ny tanora takeo igny. Dia marary ane izy igny matoa herinkerina ane aza atao décoration koa raha zay azafady raha fampandreso andraikitra zany raha. Fa ainehany izy io azafalahy. Magnaraka an'izegny dia resaka zaho makasika an'izany fandresana andraikitra ny zanimi dia ty liberté d'expression ity nenay tiako asiana koragna misimisy kokoa. Zay te aneho hevitra nefany matahotra ny zay amin'ny sûreté de l'état zakenareo azalahy. Ka mba atovy mazavako tsara koa raha azafady. Ny farany ho anay dia fantanareo me ny toerana ny aviako nandalovan'ny gezanira zay takeo. Amizao dia mbola sy megnatra za mizaka aminareo fa mbola tsisy jiro raha zay akagny. Lalana raha jiabijiaby aminay akagny potika. Hitane mifanampiana azo, hitane mi raha ataonareo fa kaza mazalahy izy io, ampafantaro aneo hoe ninga kaza, magnano akory, atao akory izy io, mba tianeo hita mazava zany raha io raha azafady raha. Mba miangavy aminareo olo maventy koa raha azafady, ataovy mazava zany raha iragnine, zegny tamberin'andraikitra zegny, zegny mi raha fa dia sotra betsaka miaro koa. Manamafy ny teny fiarabana ho antsika tompon'andraikitra isan'ambaratongany avy. Mpianatra Justin avy eo amin'ny université. Ny andry ihany za teo mba hisiteny zay resaky ny fampianarana zay fa ento izy ho resahako amintsika. Ny fampianarana zay no inina no potehana nandritra ny fotoana ela. Potehana ny fampianarana satria ny antony dia zao. Ny tompon'andraikitra, ny mpitondra, ny fandimby dia tsy nanome lanja fa nanao anjorom-bala ny tanora sy zany sehatra ny fampianarana zany. Porofon'izany ny zava-misy izay mampitonga ny tanora hiantsoantso fa potika no avin'izy ireo. Nefa izao raha tiana handroso ny firenena, raha tiana omby ny fampandrosoana dia ny fanabeazana no tokony omena lanja sy tokony omena vahana ambony indrindra. Andriamatompolosy sy ianareo tompon'andraikitra isan'ambaratongany, ianareo zay milaza fa tia tanindrazana, jereo ny tanora, jereo ny sahitry ny fampianarana, ny toeram-ponenana, ny vatsim-pianarana izay zary mba tsy tenenako hoe vidina papie izy enika angambany amin'izao ny vatsim-pianarana iainan'ny mpianatra. Iainany zany. Ary na dia mianatra azy ireo mpianatra,
miaina fahasarotana dia noho ny ezaka izay ataony mpanabe, noho ny ezaka nataony dia misy ihany ny olombanina, ny olona tafita manam-pahaizana. Fa izao ianareo averiko foana ny tompona andraikitra isan'ambaratongany na ny ministera isan-tsokajiny izay tokony iombona ao anatiny izany sehatra ny fanabeazana izany, satria io ny fototra ampandrosoana ny firenena, dia tsy manome sehatra ireo tanora ireo. Veran-javo ny tanora, araka ny teneniko teo, manao ny ezaka izy ireo, fa rehefa vita ny fianarana dia maninona? Tsy misy zavatra atao satria tsy nisy mpitondra nanao laharam-pahamehana ny sehatra ny fampianarana sy ny hoavin'ny tanora. Rehefa miasa, rehefa vita ny fianarana tsy misy ny asa atao. Tianareo tompon'andraikitra izay ny fahitana azy. Ka manomboko izao, mangataka izahay ho anareo izay milaza fa tia tanindrazana, ho atsika izay miandrandra fanovana, omeo sehatra ny fanabeazana, omeo lanja ny fampianarana, ireo ny hoavin'ny tanora, ireo izay nikely soroka ihany koa ho amin'ny sehatra ny asa. Fantatsika loatra fa ireo tanora izay mivoaka amin'ny toeram-pampianarana ny sampam-pampianarana isan-karazany dia efa ananatsika ny tontanisa vinavinana izay, ary tokony anjarantsika mpitondra izay fandimby eo sahady na ny amin'izao ny mametraka ho laharam-pahamehana ny sehatr'asa afahany izy ireo mampiatra ny mari-pahalalana izay noratoviny. Makasitraka tompokolahy, makatelo tompokolahy. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana, tompoky lahy sy tompoky vavy manatrika etona. Ankehitriny dia lasa fahavalo fototry ny malagasy ny kolikoly izay manimba ny fahamarinana, mamono ny fanantenana ary tonga hatrany amin'ny fahasimban'ny ekônomiantsika. Raha tsy iretsaka fotsiny aho ohatra ny rafim-pitsarana. Eto amintsika dia misy hoe voavidy ny fahamarinana. Voaheloka ny tsy manatsiny fa ny olomeloka indray no miriary malalaka. Et quand vous êtes pauvre, vos dossiers sont bloqués. Ao koa ny corruption administrative, lasa tsy hanambarotra ny fanaovana taratasy isan-karazany. Ka rehefa tsy manam-bola isika dia raha zavatra tokony vita adiny iray na minitra vitsivitsy dia tratra an'ilay hoe ndana aloha miverina fa amin'ny herinandro. Dia mbola ampino hoe fa ilay mpanao sinia mbola nandeha congé. Dia nefa ntsika maheno tsara fa ngiam-panao sinia ao ihany izy. Fa alozany matory miesona be, dia miandro foazina amin'ilay 5,000 sy R1 kely. Manarak'izay ihany koa ny détournement des fonds publics, ny impunité généralisée. Tsy mety hitan'ny vahoaka mihitsy ireo tena gros poisson. Indrisy tompoko fa mafy ny lalàna rehefa miatrika ny madinika, fa faible kosa ny lalàna rehefa miatrika ny mpanambola. Izy amintsika reto moa tsy mahalala an'izany zavatra tantaraiko izany. Eo koa ny resaka pression et intimidation, ny capture d'état, na ny olon-tsotra, na ny mpampaneho lakilosy, na ireo izay mitsangana andray andraikitra dia mena se vao mijoro maneho hevitra mba rariny ve zany? Dia hoy atopoko hoe tsy voaterenantsika ny kolikoly fa décision politika no manafoana an'io.
averiko ihany fa décision politika no manafoana ny kolikoly. Noho izany dia mitaky zahay tsy fandeferana mihitsy amin'ny mpanao kolikoly na izy na izy. Mitaky ihany koa zay fanadiadiana mahaleo tena fa tsy hoe lasa voabaiko zay décision ampitsara eo hoe baiko avy any ambony. Mitaky fanazaziana entitra sy hita maso ho an'ireo melika ary fiarovana izay miteny ho an'ny tsirariny. Makasitraka tompoko. Cédric teraka Tasambava, petraka Diego Ceres. Ialako tsiny aminareo ray aman-dreny isany, magnano mbola tsara, akory anareo jiaby. Ny tonga direka ataoko mahitsy, ny koragna. Voalohany, amin'ny Diego anisany nitaky, ary nisany marara aminay, ity fagnavozana ity. Atsika jiaby mahay zegny, tsy? Ok. Ny angatany faritry, magnerana Madagasikara, État fédéral sy province autonome. Mangataka ho an'ny tompon'andraikitry, fandiniana ny décret sy ny namany, andiniky État fédéral sy ny province autonome io, azafady lafoko vity. Magnaraka, satria tsika mikoragna tanora fo eto. Mba apetrao structure, fanjakana officiel, maleo tegna, transparence, amin'ny appui des aides financières, matériel, logistique. Afa hentsika tiako volagnina amizegny. Adosoantsika koa io, lourde procédure administrative io. Indrindra demande de diplôme, tokony vita 1 mois, lasa 9 mois. Amin'ny faritra io, mangataka koa ny tanora jiaby, amin'ny faritra, ny agnatsaragna organisation ny ministère de la jeunesse mangarahara ary magnaraka ny tokony ho izy hoeny faritra rehetra eragny Madagasikara. Mangataka koa zay amin'ny faritra, ankoatra ny Analamanga, ny recrutement ny olo mianatra amin'ny faculté mpanjakana sy institut mpanjakana ary ny école mpanjakana. Exemple amizegny, École de sciences agronomiques environnementales de Diego Ceres. Mangataka zay faritry, wisy recrutement ho anay amin'ny faritra, zay sortany fianaragna io. Soragna ny président ny fagnovagna mba fanagna logistique amin'ny université sanany. Fa mbala misy mietaeta koa amin'ny faritra sanany mangataka, izay fagnampiny zay fa misy zay. De misy tanora namanay, izay agnatiny conseil communal de la jeunesse. Voteo tamin'ny message tamin'ny téléphonique teo, zay nahazo hafatra io, ampiteko amitsika. Mangataka ny budget zay fa misoratra amin'ny décret. Tsy nalefandreo message ma le décret lako tsigny eto, tsy vovako eto izy tsy nalefandreo message. Ny logistique, ary ny fagnombaragna officiel fa i conseil communal de la jeunesse iny fototry joroan'ny tanora agny amin'ny faritra. Ary misy tanora amin'ny faritra zay misehatra amin'ny café, lavany, jirofo tanora zay tsy diplômé, tsy nianatra, nefa io asa volomany. Mangataka ho zay tompon'andraikitry andiniagna vidin'io zavatra io mba ampivoatry Madagasikara sy ny tanora. Ara ny farany mitodika aminao Andriamatoa filohan'ny fagnavaozana. Zay tanora ne tokony conseiller techniquenao amin'ny faritra. Zay tanora ne natonga izao refondation zao e. Izay tanora niaritry maso crimogène, zao agnisany. Ta Diego, nagninotsy zay amezagna structure conseil technique ny président refondation amizao fotoagna zao. Ary ny farany mifona amin'ny tanora amin'ny faritra rehetra za indrindra ho an'ny Diego, satria tsy vavolagna ko eto zavatra ny dinintsika tamin'ny fotoagna kely alohany za andeha tatinka, miala tsigny, miala fondra aminareo tanora namako, indrindra ho an'ny Diego. Mifona za. Merci tompo. Voninahitra ane an'Andriamanitra irery ihany. Mombako manana ny arahaba teo aloha, Aliciano eto amin'ny micro.
malagasy nozaharina sy nampianarina angina manoloana ny tsy marina sy ny tsirariny eto amin'ny firenena nampitahorina ny ho faty raha miady ho an'ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy izany tompontsoan'ny vahoaka malagasy zany eny hony tsy mifanaraka amin'ny tompontsoan'ireo olombitsy e zay zatra mihinana tsy mety voky ny arem-pirenena sy manodikodina volam-panjakana taitra nitsangana ny andeha ny azakazaka ny fampiantso ny tanora manerana ny Madagasikara fa ahoana rehefa nandeha ny fotoana nandeha ny tolona ny kanja feno tonga katrety amin'ny fikonan-doham-pirenena ambony latabatra mipetraka amin'ny fanontaniana atao inona hono ny fikonan-doham-pirenena efa voavolavolany ambadika any io valiny fandaminana maty-paiky tsy misy kilema miaraka amin'ny tanora ary ekeny tanora ao anatin'izany raha nisantsika tanora malagasy ay 700 dia isika no mampiodina ny firenena isika dia afaka maminala fitondrana ary afaka mametraka fitondrana tsy ekenay ary tsy mety aminay raha hijery fotsiny ny hoavinay izahay tsy fotoanany fiandrasana intsony izao fa fotoanany asa eto izahay vonina ny anoratra ny tantaram-pirenena amolavolan'ny repoblika manaraka Madagasikara dia firenena lehibe ary lehibe ihany koa ny tanora ao aminy tsy ho lava resaka ao efa maro leva voalaza makasitraka tompoky lahy makatela tompoky vavy Ny feon'ny tovavy ho an'ny firenena, ry mpanapa-kevitra, ry mpiray tanindrazana, tsy fangataham-piatrana no entiko eto an'io fa fitakinan'ny rariny. Satria ny tovavy malagasy dia tsy haingo tanàna fotsiny ihany, iry manjakely, iry mafatifaty. Ary ihany koa tsy natao mpanatanteraka baiko fotsiny ihany. Nahoana nefa ny mbola voailika amin'ireo fanapahan-kevitra lehibe mikasika ny firenena izahay. Mbola manjaka ny tsirariny atao aminay tovavy. Eo ny fampanambadiana loloatra izay mangalatra ny nofinay sy ny fahatanoranay. Eo ny kolokolo sy ny fanararotanara-nofo izay mandratra ny fanahinay sy ny hoavinay. Nahoana ny vatanay no lasa kianja filalaovan'ny sasany. Nahoana ny fahasalamanay indrindra ny fahasalamana ara-pananahana no mbola fady ny resahana azy nefa aina no alatsaka. Ny rafitra rehetra misy eto Madagasikara toy ny kapitalisma izay tsy mikendry afa-tsy ny tombontsoa ara-bola sy ny patriarka manindry sy manao fitaovana ny vehivavy no anisan'ny mampiaina an'ireo tsindry rehetra mianjady amin'ny vehivavy indrindra ny tovavy. Tsy azo ekena intsony ny fijerenanay ho toy ny zavatra entina mifanakalo ka mitaky izahay. Nisy ny tovavy eo amin'ny latabatry ny fanapahan-kevitra amin'ny ambaratonga rehetra. Ny fampiarana ny lalàna enjana amin'ireo mpanao herisetra sy ny mpanao kolikoly ny mpanararoatra fahefana. Ary ihany koa ny fanafahalalahana ananan'ny tovavy hitatana ny vatany sy ny fahasalamany tsy hampiarana herisetra. Raha tsy tafiditra ao anatin'ny fanapahan-kevitra ny tovavy dia tsisy demokrasia ny malagasy. Rehefa matanjaka sy afaka miteny ny tovavy dia mandroso ny firenena. Ajanony ny fanavakavahana, omeo sehatra ny feonay satria ny vatako, ny hoaviko ary ny fireneko dia didiko tanteraka. Misaotra tompoko. Valy tompoko lahy sy tompoko vavy. Tanora aho manana fahasamanana presque any anarako. Ny tanora ny ankasiany firenena nefa mbola maro misakana raha manay olona manana fahasamanana.
Zahay misolo tena ny olona tanora manana fahasembanana dia manana ireto etaeta reto. Voalohany, fiarahamonina matiaty sy fampandraisana andraikitra ary fampandraisana anjaran'ny olona manana fahasembanana. Voalohany indrindra amin'izany ny fanabeazana mbola betsaka ireo sakana izay tsy fampidirana anay an-tsekoly sy any université. Manoloana an'ireo rafitra tsy manaraka ny filanay. Faharoa, misy amin'ireo tanora manana fahasembanana nefa tsy tafiditra any amin'ny université. Ny marenina izany. Manaraka izany ny tsy fampian'ny information sy ny vaksera eo amin'ny siasiny mbola manana fahasembanana sy ny université. Ny manaraka ny asa sy ny toe-karena. Mitady izahay asa mendrika sy mifanaraka amin'ny fahasembananay. Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana mbola maro ireo mpisehatra fitsaboana lafo nefa tsy mifanaraka amin'ny filanay amin'izay. Ny amin'ny sehatra ny accessibilité mbola maro ireo tsy fampitaovana ary tsy fampiany fotodrafitrasa na amin'ny sehatra inona izany amin'ny sehatra inona. Manaraka ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Mbola maro ny mbola voafetra ihany ny fahafahanay nefa mana-talenta izahay. Manoloana izany
dia mitaka ny siasa rehetra izahay mba ananany Madagasikara fiarahamonina matiaty sy ny mba ananany fanabeazana matiaty. Fehiny ny Madagasikara dia efa nanao ny convention internationale de la droit des handicap nefa atao amtilabao izany. Tsy volana izay fa vahaolana. Rehefa omena sehatra ahafahana mitondra fiovana sy fampandrosoana Madagasikara. Tsara tompoko. Zarisy isolo tena ny mpianatra amin'ny université ka mialohan'izany dia manasa antsika rehetrarehetra izay matsiaro tena fa filohan'ny mpianatra ary mpitarika mpianatra mba hiara-iombona aty aloha aty. Manasa antsika rehetrarehetra tompoko. Izay fikitakitana ilay sasa na? Mpivareo ry zalahy. Afaka mba haingaikaingana kely tsika azafady azafady indrindra tompoko. Afaka maka aty mitsivalana aty aloha. Afaka roso kely any azafady. Sanona amin'izay dia atao eto aloha eto. Tsy ampiakarina aty daholo fa misy atao eto aloha eto fa ela loatra ilay izy lasa hoe azafady président namana mba tonga dia eto aloha eto tsika dia mba tsy ela amin'izay makasitraka. Eny ary reo izahay reo anisan'ny tanora mpitarika any amin'ny sehatry ny anjery manontolo any. Tsy ho hitahitarana be intsony angambany izy ity fa efa voalaza ny namana teo aloha teo ihany ny ankamaroan'ny fitakiana izay ho ataonay mpianatra amin'ny anjery manontolo manerana ny Madagasikara. Mba mitaky izahay voalohany indrindra fanatsarana indrindrandrindra ny kalitaon'ny fampianarana izay hirahiraintsika foana zany le izy amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny tambadrotra serasera hoe fampianarana
no fototry ny fampandrosoana nefa reto zay rehetrarehetra misehatra amin'ny fampianarana indrindrandrindra sy olo tena ny ankizy a ohatrany tsy de tena mahatsapa loatra nyzany fa sarobidy ny fampianarana zany izahay aloha hatreto voalohany indrindra ngamba ny tonga de vahaolana avy hatrany a ny resaka mpampianatra ny mpampianatra dia afaka manatsara ny kalitao fampianarana fa hitantsika ngamba ny mahazo mpampianatra am'izao isaky ny 3 taona 5 taona ndraindray vao mandray karama na vacation tsika ny boursa izay tokony hianteheran'ny mpianatra indrindrandrindra reo avy any amin'ny faritra sy ny avy any ambanivohitra 2 alina ariary am'izao ny boursa ao anatin'ny 2 volana ao an'ny L1 zany a tsy fantatro hoe mavita inona zay ngamba ho an'ny fiainana andavanandro manaraka an'izany a ny resaka zo fototra ny zo fototra fotodrafitrasa ny jiro ny rano efa hitanay ny ezaka makasika ny rano a ny forage isan-karazany a makasika ny fidiovana sy ny fahadiovana fa mangataka ihany koa zay mbola fanatsarana hatrany satria ho an'ny fako indrindrandrindra malaza am'izany cité universitaire zany a malaza am'izany fampianarana zany resaka voalavo feno voalavo any a ny fantatritsika tsara ny aretina entin'izany voalavo zany ngambany ny peste sy ny karazany tsy lazaina tsony a ka mangataka izay mba fijerenany zany manokana fidiovana fahadiovana indrindrandrindra mba ho fanampy ny ezaka zay efa misy am'izao manaraka an'izany a ny fampitoviana tompoko ny fampitoviana ny fitondrana ny université manerana ny Madagasikara misy université maromaro eto ny Atsaranana ny Antananarivo ny Toliara ny Fianaratsoa sy ny sisa izay mahita izahay a fa somary ohatrany misy mitanila ihany a ny fitantanana an'izay ka mangataka izahay mba hampitoviana ny fitantanana an'izay université rehetrarehetra zay fa tsy sanatria akory hoe izay mampatahotra ihany a no tena karakaraina ao anatin'le izy bakasitraka tompoko manaraka an'izany a vahaolana tsotsotra ho an'ny fanampiana ny resaka bourse indrindrandrindra ny resaka job étudiant eo anareo mpitondra fanjakana iangaviana tanandroa afaka mifampiresaka tsara misehatra tsy miankina indrindrandrindra na ao fanjakana koa ny resaka job étudiant hoe mandritry ny fianarana mba afaka sady miasa ihany a na tsy inona ny ilazantsika anazy rémunération ambony ary fa mba ampy a ilaina kosa mandritra n'izay fampianarana zay sady afana mahazo expérience mba tsy ho sahirana rehefa vita izay fianarana zay manaraka an'izay a resaka banque de développement a indrindrandrindra ho an'ny ankizy a ho an'ny tanora maro ny tanora manana talenta maro ny tanora efa miseho eny amin'ny tambajotr serasera any fa ny olana ny resaka famatsim-bola eto amintsika ny resaka famatsim-bola dia zay manam-bola ihany aloha etreto ny mahazo famatsim-bola fa ny tsy manam-bola tsy mahazo famatsim-bola ka zay banque de développement zay a mba angatanay a ho atsangan'ny fanjakana isaky ny faritra mba ahafan'ireo tanora manana talenta mampiasa mampivoatra ny talenta ananany ahafahana koa misehatra indrindrandrindra ho an'ny Madagasikara any amin'ny sehatra iraisam-pirenena farany angambany a farany a ataoko farany li satria tena manan-danja lehibe a ny université any Tamatavy hatramin'izao a dia mbola potika tompoko mbola tsisy fivoarana tena hita hoe mazava fa mbola simba ny université any Tamatavy amin'izao a ka inona reny zany angatahana amintsika mba hijery an'izay akaika satria fampianarana no hoavin'ny firenena masina ny fampianarana ambony tompoko
Salama tompoko. Nzaka adala. Le tratra nitondra flesy tamin'ny grevy. Roa minitra ihany tsy hikabary fa miangavy anareo za koa. Allo za mba hiresaka. Dia miangavy mba hiresaka mahitsy be. Le fanarenana an'ity fireneny ity zany miady daholo zay ary intelligent be daholo le zavatra nitantaraina teo. Fa ho anareo ray aman-dreny mpitondra fanjakana, mifona amin'ity resaka mahitsy ho teneniko ity fa miangany amin'ny fotony ity zavatra ity. Miangany amin'ny hoe rehefa mamonjy fivoriana dia tsy tokony maimbo helika. Fa tena mifona mety ho tezitra amiko le rony androany. Fa président ana association eny amin'ny université le niakatra dia mandalo hoe lahy dia maimbo helika. Mifona tompoko. Fa manomboka ato le izy. Mety afaka menomenitsika hoe tapaka anjiro tamin'ny alina. Dia izay te hangataka. Asio rafitra miresaka momba ny civisme sy ny citoyenneté. Ianareo efatra mirahalahy izay miara mitondra ny firenena, misy mbola tsy fantatra hoe inona tena ataonareo. Mety manao nareo mety manao be da be nareo fa izay tsy mahafantatra. Fa miangavy izay sao dia hoe mba naray aminareo tokony responsable amin'ny civisme sy ny citoyenneté eto Madagasikara. Tsy fantatra. Mangataka koa izay any amin'ny ministère rehetrarehetra any asio vondron'olona na tsy fantatro izay mety hiantsona anazy hiresaka civisme izay fampandraisana anjara n'olom-pirenena indrindrindrindra fa ny tanora. Miangavy izay ho amin'ny kolotsaina ny ministère ny kolotsaina sy ny communication misaotra ny Andriamatoa Gasikara aloha le tamin'ile niteny hoe voainjaka adala tery amin'ny 13 mai misaotra. Fa miangavy izay ho asio fandaharana be da be momba ny civisme. Fanabeazana manomboka any amin'ny bitika indrindra, manomboka any amin'ny bitika indrindra le zavatra ilaina eto Madagasikara. Ary io isika rehetrarehetra tonga eto ireo izay maheno rehetrarehetra any an-trano mety tesinareo rehefa mety menomeninareo rehefa misy miteny hoe manomboka amina rafitsaina sy fitondratena le izy, tena zany le izy, miankina amin'izany le izy. Be da be no menomenina teo hoe tsy mahazo asa ny tanora. Fa be da be koa ny asa, le tanora mihitsy no tsy sahaza an'le asa. Dia andao tsika mba miakatra kely amina hauteur ambonimbony kokoa. Misaotra tompoko, raso indrindra. Salame. Eto izahay anambara ireo marary, ireo zavatra tiana hiova. Tsy ambamba, tsy atahotra satria te handova. Te handova Gasikara misondra sy mamiratra, Gasikara mijoro manana tanora mahiratra. Aza vela hivory foana ny tanora, fa misy hafatra entinay. Ity fikaonan-doham-pirenena ny tanora ity, antsoava alefanay. Fanapahan-kevitra avy amin'ny zava-misy, fanaintenana sy tolona iainana. Raiso teny velona izy ireny, fa ho avy ny firenena no hatreny. Tsy tonga eto izahay ho endrika fotsiny, fa hitaky fiovana sy hitondra vahaolana. Enohy tsara ary ny feo atsangan'androany, fa tsy feo fotsiny fa sosi-kevitra, fa tsy feo fotsiny fa sosi-kevitra, fa fototra iorenan'ny ho avy ny firenena. Ka tonga izahay mitaky fahalalana ho an'ny rehetra, mitaky zohiteny, satria raha mangina izahay te ho very. Alors aujourd'hui, parlons d'espoir, celui de voir un pays se relever, parce qu'il ne se construit pas seul. On avance ensemble avec le peuple et sa jeunesse, prendre l'avenir et enfin être fiers de porter le changement, un vrai, et laisser derrière nous ce qui nous retient. Ici, on parle de refondation, mais les fondations ont encore un goût du passé. On ne veut plus être invité à votre table. On veut dessiner les plans, car aujourd'hui, il ne suffit plus de réparer, il faut refonder pour reconstruire autrement sur des bases plus justes, plus solides et plus transparentes. Réinventer nos institutions, renforcer nos confiances et quand viendra le moment de choisir, que chaque fois compte. Rehefaren fewanay, tsy walkin lasa intsony izahay. Ka raiso fekevitry ny tanora mivoaka androany, hiaratsika manorana ny rahampitso. Ho mosehatra sy henohy amin'ny fikaonan-do-pirenena, fa izay no ankehitriny ary izahay no avy.
izay no makasika ireny haitaky izay noentiny ireo tanora solotena ihany izy ireny a averintsika mafy be le tehaka ho azy ireo rehetra teo tompoko afahantsika miditra amin'ny lateny manaraka dia somary alamo amkely isika amin'ny ty dimirindra hoentiny reto tanora maro lafy avy any amin'ny université samihafa eto Madagasikara raha isika mitehaka mafy be izy ireo tompoko lahy sy tompoko vavy de vetivety misy adino tsy adino ny tara dia midika hoe ty rehefa tara kely dia ty kely rehefa tara be ty be anisan'izany koa ty tovolahy anankiray ty raha isika mitehaka mafy be izy tompoko lahy sy tompoko vavy tsisy tsy mahay azy kosa faly miarabazika rehetrarehetra ialana tsiny moa fa nisy fahatarana kely satria alohan'ny nandehanako taty amin'ny concertation nationale dia aleoko mba nanontany hevitra ny namako hoe inona ny zavatra tokony ho teneniko zavatra tokana ihany ny tenenindry zareo nisy fotoana ianao Flo Mikael ny teny raha manana projet ianareo tanora ozy izy ianao tamin'izany dia afaka manampy fitondram-panjakana nanontany anary zareo nakeny avolosa ozy izy fa tsy hitanay hoe izay le toerana le angatahana an'izany zavatra izany dia nitoboko izay aloha ny zavatra nangatahany ankoatran'izay ihany koa Flo Mikael nisy teninao izay hoe raha te hianatra politika marina ianareo dia aza miteniteny aloha fa mianara nefa Flo Mikael maintsy be ny teniko na vola ianaranay amin'izany ary tsisy tapitra tompoko gasy tikany tsy hitovy ty say fe ty fo gasika fa gasy avao
Ankasitrahana ireo mpianatra solitena ny avy eny amin'ny université moa zany a tondra izay dimirindra izay na malalaka tahaka ny arabe an'Antananarivo ary zany fotoanantsika dia tsy afaka idoladolana ary tsy azo ivalaparana ihany koa ka izao isika dia hiditra ao anatin'ny fifandimbiasam-pitenenana azafady. Atombotsika amin'ny mpiara-miombonantoka ny fifandimbiasam-pitenenana koa manainga ampanajana atsika ao amin'ny mpiara-miombonantoka anokatra an'izao fifandimbiasam-pitenenana izao. Manainga ampanajana-nao Andriamatoa Anthony Ngororano, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar, nous vous invitons respectueusement à rejoindre la scène pour prononcer votre discours. Restez Chers représentants et représentantes de la jeunesse de Madagascar, jeunes sœurs, jeunes frères, Tanora Malagas. Excellences, Monsieur le Président de la refondation de la République de Madagascar, Messieurs les hauts conseillers de la refondation de la République de Madagascar, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la refondation, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, représentants des partenaires stratégiques, techniques et financiers, et chers représentants de la société civile. C'est avec humilité que je salue la passion, le courage et la force de conviction des intervenants qui m'ont précédé. Le lancement aujourd'hui intervient à un moment sensible pour Madagascar. C'est précisément la raison pour laquelle ceci compte. Et dans ce lancement, je crois que nous voyons un autre exemple concret et clair de la matérialisation de la refondation. Lorsqu'un pays traverse une période de transformation accélérée, la qualité de l'écoute, la crédibilité du dialogue politique et la place accordée à sa jeunesse cessent d'être des questions secondaires. Nous avons tous été témoins l'année passée de la puissance de la Gen Z que je salue. C'est donc dans cet esprit que je voudrais saluer la tenue de cette concertation. Nous ne sommes pas, non pas comme un simple événement, non pas comme un exercice de circonstances, mais comme une épreuve de vérité pour chacun d'entre nous. Je voudrais également féliciter le gouvernement pour l'établissement du cercle de réflexion des jeunes qui, nous espérons, renforcera l'inclusion des jeunes dans le processus de la refondation. Car aucune refondation sérieuse ne peut se faire sans la jeunesse. Et aucun nouveau pacte de confiance ne peut être durable si la majorité du pays est traitée comme spectatrice de son propre avenir. La participation de la jeunesse n'est ni une faveur, ni un symbole, elle est une condition de crédibilité de toute refondation sérieuse. Et c'est ce processus de refondation qui vise à bâtir un avenir meilleur. Il doit aussi tirer des leçons du passé. Dans toute refondation sérieuse, la diversité des voix n'est pas une menace à contenir, mais une richesse à préserver. Un dialogue crédible suppose que chacun, y compris les jeunes, puisse exprimer ses convictions, ses préoccupations et, le cas échéant, ses désaccords dans un climat de respect, d'écoute et de confiance. Chère jeunesse de Madagascar, votre présence ici compte.
votre parole compte, votre diversité compte aussi. Car la jeunesse n'est pas un bloc, elle est plurielle, elle est traversée par des expériences, des attentes, des impatiences et parfois des désaccords. Et ceci est normal. La vocation d'une concertation nationale n'est pas d'effacer les différences, c'est de leur donner un cadre, une méthode et une finalité. Je voudrais donc vous dire ceci avec simplicité. Entrez, jeunes frères et jeunes sœurs, pleinement dans cet espace. Avec franchise, oui. Avec courage, bien sûr, mais aussi avec responsabilité, avec discipline et avec le souci du bien commun. Le pays a besoin de votre lucidité, il a besoin de votre créativité, il a besoin de votre énergie. Et à cet égard, participer utilement à cette conversation, ce n'est pas seulement prendre la parole, c'est aussi accepter d'écouter, de débattre, de construire et parfois de se laisser convaincre. Permettez-moi de m'adresser également avec le même respect aux autorités nationales et locales ici présentes. Donner à la jeunesse une place réelle dans cette concertation n'est pas un geste de circonstance. C'est un choix de la gouvernance et dans les périodes sensibles, c'est aussi un choix de lucidité. Écouter la jeunesse vraiment demande de la constance, de la sérénité et une capacité à entendre des paroles qui ne confortent pas toujours. Mais c'est précisément ainsi que se construit la confiance. Et sans confiance, il n'y a ni dialogue durable, ni stabilité durable, ni refondation durable. Tout processus appelé à durer a besoin d'un climat de confiance. Et ce climat suppose que les jeunes puissent s'exprimer, être entendus et avoir la conviction que la loi, les institutions et les procédures fonctionnent avec équité. C'est un point essentiel. Non seulement pour cette concertation, mais aussi pour la suite, pour le dialogue national, pour l'apaisement et le moment venu pour la crédibilité des processus démocratiques à venir. Excellences, mesdames et messieurs, chère jeunesse de Madagascar, les Nations Unies n'ont pas vocation à substituer aux acteurs nationaux et elles n'ont pas non plus vocation à prendre parti. Notre rôle est clair, rester aux côtés de Madagascar pour aider à élargir l'espace de confiance, soutenir une participation réelle et crédible de la jeunesse et accompagner toute dynamique sérieuse de dialogue, de cohésion et de paix. C'est dans cet esprit que nous saluons l'ouverture de cette concertation. Je vous félicite une fois de plus. Car le vrai test commence maintenant. Il ne suffira pas d'ouvrir un espace, il faudra animer avec sérieux, élargir avec confiance et surtout en traduire des conclusions et décisions visibles. C'est à ce prix que la jeunesse verra donc dans cette concertation non pas un épisode de plus, mais un véritable début. Un début de relations plus solides entre les jeunes et les institutions, un début, nous espérons, d'une confiance refondée. Les Nations Unies resteront disponibles avec humilité et constance pour accompagner tout effort allant dans ce sens. Je vous remercie. Merci. Tolorantsika fisaorana Andriamatoa Antony Ngororano nitondra izay fitenenana izay. Izao isika dia manasa na manainga mpanajana Andriamatoa Ministry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Andriamatoa Rasambany Alain Désiré, manasa anao tokoa hitondra ny fitenenana itony. Surabetsaka tompoko, mbola tsara vetsika tanora. Aiza naviana Toliara, Tsangano tanana. Nareo aviana Diego. Ba tsy hitako.
Nareo avy ana fianaratsoa tompoko. Nareo avy ana Tamatavy. Mba maro. Nareo avy ana Mahajanga. Ary isika veto Antananarivo renivohitra Madagasikara. Sada betsaka tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Izahako fohifohy ny vanazam-pitenako satria fa lavalava ny taky natao ny namana tanora maro samihafa teo. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Ianareo mpanolontsaina avo eo anivon'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nialatsiny moa izy satria misy iraka manokana ataony dia tsy maintsy nandao ny toeram-pivoriana izy. Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Andriamatoa filoha lefitra ny antenimieram-pirenena izay misolo tena ny filoha ny antenimieram-pirenena sy ianareo barao maharitra izay hitako manatrika eto. Isika mpikambana atao anatin'ny gouvernemanta singanana manokana amin'izany Ramatoa izay misahana manokana ny refondation anisan'ny miara-miasa akaiky taminay tamin'ny fanatontosanana an'ity fanomanana ny fokanandohan'ny tanora ity. Ianareo olom-boafidy izay tsy voatanisako eto maro samihafa izay manatrika eto. Andriamatoa filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna ny HCDDED. Ianao Andriamatoa filoham-pirenena teo aloha sy ianareo filoham-panjakana sy ny androm-panjakana izay manatrika nasaina manokana amin'izao androandroany izao. Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ianareo mpiara-miombonantoka, ianareo filoha nantoky politika izay manatrika eto. Ialana tsiny moa fa maro ny antso tsy tonga ny fanasana nefa hitako betsaka ihany koa ny tonga eto. Ianareo tanora mpanao politika izay manatrika eto. Ianareo ray aman-dreny ara-panahy sy ireo ray aman-dreny ara-drazana izay manome voninahitra an'izao fotoanandroany izao. Ianareo tanora namako, tanora mpitolona na Gen Z zany, na Gen Y zany, na Gen X zany, etsetra etsetra. Ianareo tanora mpianatra, mpandraraha, mpamboly, mpiompy, mpanjono, mpikirakira ny sehatra maro samihafa na aty andrenivohitra zany na avy any amin'ny sehatra n'ambanivohitra, tsy hanavahana foko, tsy hanavahana fiaviana ary tsy hanavahana saranga na koditra na fotsy ianao na mainty ianao arahaba tonga soa atao anatin'izao efitrano fivoriana izao. Ianareo namana mpanao gazety ary ianareo solotena isan-tsokajy izay natsangako teo ny tanana solotena avy amin'ny faritra 720 mandrafitra ny lafo valon'ny nosy eto Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy, voninahitra lehibe ho ahy ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nanan-kina ny gouvernemanta andraikitra lehibe hitarika sy hanamora miaraka amin'ireo mpikambana maro samihafa anatin'ny gouvernemanta. Ao anatin'izany ministra ny fanavaozana, ministra ny fampianarana ambony, ministra ny fampianarana ara-teknika, ministra ny mponina, ministra ny fampianarana éducation nationale, ministra ny serasera sy ny kolotsaina izay niarana nantontosana ity fotoana androany ity afahantsika manomboka. Tsy pihako ety ambolohany fa manomboka isika io fa tsy mbola fikaonandoham-pirenena ny androany. Betsaka ny taky natao teo fa mbola entraînement ireny ho antsika izay manatrika eto. Sa tsy marina zany tanora namako. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria fotoana lehibe no mena androany nahafahana tanteraka ary nahafahantsika manerana ny Madagasikara voasolo tena moa zany tafavory lalina eto. Manaraka izany dia amafisoko hatrany fahalanonam-panokafana ity. Manomboka any amin'ny fokotany sy ny commune ny faritra any manomboka ny fikaonandoha ary aravona ao anatin'ny famaranana an'izany eto amin'ny renivohitry ny Madagasikara. Ao anatin'izany indrindra dia fikambanana tanora maro samihafa, solotena na tanora maro samihafa na mpitolona na tsy mpitolona araky ny sokajy voatanisako teo no voasolotena androany. Fikambanana mitentina ny amin'ny eninjato eo no voasolotena androany ato amin'ny CCI vato. Ity ambolohany dia mampatsiahy foana izahay fa mitazona anjara toerana lehibe amin'ny fiarahamonina malagasy ny tanora. Satria ino ny antony?
efa mananika na 70 isanjato ny ankabeazy any mponina malagasy dia tanora eo amin'ny salataona 4 ka hatramin'ny 5 taona. Izany indrindra no mahatonga ny gouvernement manome lanja ny tanora amin'ny sehatra maro samihafa indrindra atao anatiny fikarakarana ny fikanondoham-pirenena. Ampatsahivy kosa tompoko lahy sy tompoko vavy fa matetika ary verina kely amin'ny tantara isika misedra crise politika ny firenentsika ary misy fiantraikany ara-toekarena mafy izany sy ny fisamasamahana ara-tsosialy ny ainany zany isika na ny zokizokiny zany na ny antonontoniny indrindra isika tanora zay voaklasy ao anatin'ny génération Z. Tsy zakatsika zany ary tsy latsaky ny enina izay nanomboka tamin'ny 1.770 zay fitakina ny fahaleovantena tena izy. Ny 2.770 ny tolo ny herivelona ny alana tamin'ny Repoblika faharoa. Ny 2.4 tolona zay nisy teto ny takina foana ny mety ho fanaparam-pahefana araky ny eritreretiny sasany sy ny fanajana ny tany-tandalana. Ny 7.4 ny takina ny fanarenana ny lalam-pifidianana niteraka crise koa zany teto ary niteraka fitongany ary-pirenena. Ny taona 5.4 zay vao natretsika farany ny takina ny marary tsy ny rano sy ny jiro ihany fa voatanisan'ny taky nataony namako tanora teto le izy isaroko anareo nampatsiahy izany ny tokony hasaro-piaro antsika ary namako tarora ny tolona isika ary ny tolona koa reo aman-dreny zokintsika zay tsy tokony ho ailika ao anatiny laminasa sy ny sehatry ny fikanondoha zay ho ataotsika satria ilaitsika foana ny hevitrin'izy ireny. Antoko ny fombiazan'ny tolom-bahoaka ireny hatrany ny mobilisation na tanora manerana Madagasikara anisan'izany reo mpianatra sovasolotena zay nandray fitenena teto. Noho ny fahadiso am-panantenana izy ireo zay tazana indraindray misy tsy fanazavana ny mety hiantoka ny hoaviny na ny androany zany ny any ampitso na ny afaka pitso. Nandalo crise koa itsika raha nitsapaka tanatin'ireny taona 5.4 reny crise de confiance na ny tsy fitokisan'ny tanora amin'ny mpitondra. Nandalo crise koa tsika ny crise identitaire na ny ataontsika hoe ny fahaverezan'ny kolotsaina mahamalagasy izay isotomako ny feno fieritreretantsika tanora satria zay ny mahamalagasy ny malagasy dia miainga amin'ny kolotsaina miainga amin'ny culture tsika na ny tradition. Ary ny fahatelo farany dia ny crise de génération. Mafy io mila mifampatoky isika ao anatin'izany. Hita amin'ny tambadroa tsiratsira na réseaux sociaux na amin'ny hainao manjery na koa amin'ny fanehoan-kevitra maro samihafa ny filazana fa tsy manatanteraka na koa tsy mihaino ny etahetam-pony tanora hono tsy njiko manokana hono ny fitondrana fanavaozana. Tsy atoboko etsy andaniny mandalo kiondalana lehibe izao tontolo zao amin'ireo ady lehibe ao Moyen-Orient zay miteraka fikorotana ny toekarentsika sy ny ara-tsosialy nefa mijoro arakin'izany fitondrana mezaka manarina sy mitondra ny taridalana maro samihafa afahana mamaha ny olana zay voasokajy ao anatin'ny programme général de l'état de la refondation zay nampahafantarina tao anatin'ny assemblée nationale tamin'ny omaly. Mipetraka ny fanontaniana ankehitriny mbola misy fanantenana ve ny fanarenana ny rafim-piarahamonina ara-politika sy ara-toekarena ary ny fanavaozana Madagasikara. Mipetraka koa ny fanontaniana azo antenaina ve ny fanavaozana zay ny mbatematesyatsika. Anisany vainjoan-draharaha amin'izao fitondrana izao tompoko dia ny fikatsahana hatrany ny tombotsoan'ny tanora ary isorako anao manokana ndre matao filohan'ny fanavaozana repoblika satria anatin'ny kabarinao dia tsy maintsy voateny foana ny tanora ary ny vina maro samihafa afahana mamaly ny problème ny tanora. Sehatra iray afahantsika mamoaka ny hevitra ity fikanondoham-pirenen'ny tanora ity. Marina fa efa misy ny conseil de la jeunesse any amin'ny commune any amin'ny faritra zay mbola eo andalina mpametrahana efa misy moa ny sasany efa opérationnel. Eo indrindra no any an-tanako atsika marina fa efa misy reny fa ity fikanondoha ity dia hanampy atsika hitondra ny hevitry ny tanora hitondra ny ahiahy hitondra ny kiakiaka ao anaty latabatra boribory afahantsika mitondra ny résolution hoentina amin'ny fahefana mahefa. Tompoko lahy sy tompoko vavy tanora namako misy amintsika tanora no milaza fa diso lalana raha toaka ny safidy ny fanovana isika. Tsy atopoko ny tanora malagasy mila mijoro isika
ary mila antsika i Madagasikara. Izay indrindra no ataoko hoe teny filamatra nentina nanokafana an'ity fikaonandoham-pirenen'ny tanora ity. Satria ino ny antony? Mino izahay fa ny tanora dia afaka hamadika ny fahasamihafana ho harena. Ny tanora dia afaka mifampiresaka. Ny tanora dia azo itokisana ary ny tanora dia afaka omena fahaizana hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana, fanarenana sy ny fanavaozana any Madagasikara. Voarainay ireo kiakiaka, ny taraina, ny tsikera maro samihafa, fomba fatantanana ny firenena, fomba fanaovana politika ary indrindrindra ny afana miatrika ny ho avy. Izany indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy dia miotrika ao anatin'ny tanora tsirairay ny fitiavan-tanindrazana hoentina manavao ny firenena. Izany no antoka nametrahana ny fanamby lehibe makasika ny fikaonandoha sy ny fanavaozana any Madagasikara. Mamela ianareo aty amin'ny farany. Tanisa vetivety ny lafiny ara-teknika ny fitantanana ny fikaonandoham-pirenena. Misy ny atao hoe rafitra izay efa napetraka ny fitondrana mijoro satria misy mpitondra eto Madagasikara. Rafitra misy ny comité de pilotage izay atao anatin'ny fiadian'ny republika fa mbola eo andrema atao filoha hanambarana zany rehefa avy eo aiza ny andraikitra ny sehatra an'izany manokana. Misy ny conseil consultatif de la concertation nationale izay eo anivon'ny fiadian'ny republika mandrindra io manolo hevitra. Ary misy ny cercle de réflexion de la jeunesse izay nampafantary ny directeur eo anivon'ny ministère ny fanavaozana teo. Io cercle de réflexion io ridra teny-dalàna no napetraka teo. Isika tanora no hanendry solotena handrafitra no cercle de réflexion de la jeunesse io fa tsy izahay ministère. Koa manentana anareo sahady ao anatin'ny fampitokisana, ao anatin'ny fanajana sy fanajana ny rafitra izay misy anareo tsirairay avy no hanolorana ny solotena ao anatin'ny cercle de réflexion. Io no hanolo hevitra, hamolavola ny paikady ho anampina hanosehana nyty fikaonandoham-pirenena tanora ty. Aorianan'izay dia misy ny comité d'organisation. Zay comité d'organisation nationale, misy ny solotenan'ny gouvernement, ny solotenan'ny mpiara-mombonantoka ary ny solotenan'ny vovonana rehetra misy ny tanora. Dia io no hamolavola, hitarika ary hanamora ny fandraisana ny tolo-kevitra, ny hevitry ny tanora manerana ny Madagasikara. Misy ny comité d'organisation nationale, misy ny comité d'organisation régionale ary misy ny comité d'organisation communale. Ireo no misy ny fikambanana tanora maro samihafa ary ianareo no hitarika fa tsy izahay velively, hitarika ny fikaonandoha sy ny fankankevitra. Vinavinaina hatreto, 2 volana latsaka kely no anatanterantsika ny fikaonandohan'ny tanora araka nampafantary ny comité d'organisation teo. Manomboka androany isika amin'ny herinandro ambony ho apetraka ny komity manerana ny faritra ary ro tanora reo no ametraka an'izany fa manamora ny anjara andraikitry ny gouvernement miaraka amin'ny fikambanana maro samihafa. Aorianan'izay any amin'ny farafaran'ny volana april mandeha ny fikaonandoha fankakevitra manerana ny commune, manerana ny faritra. Any amin'ny voalohandohan'ny volana mai eritreretina fatafiakatra daholo ireo ango-kevitra sy ny hevitra maro samihafa ary ny résolution avy any amin'ny commune, avy aty amin'ny faritra ary hoentina aminatin'ny résolution nationale ho tanterahina eto amin'ny capitale ny Madagasikara any amin'ny farany volana mai. Ho eritreretina fa ho tafiditra ao daholo ny soso-kevitra avy amintsika tsirairay na fanovana rafitra io na fitantanana etretra dia ampidirina ao anatin'ny fikaonandoham-pirenena izay andraisany daholobe anjara izay karakaray ny ministère ny fanavaozana izay manatrika antsika eto. Tokony lahy sy tompoko vavy tsy vita ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena irery zany fa mila antsika tanora, mila anareo mpanao politika, mila anareo mpandraharaha, mila anareo mpianatra, mila antsika mpamboly, mila antsika mpanjono, mila antsika tanora manan-kevitra manerana Madagasikara. Ry tanora namako, nandaniantsika hery, ny aretantsika ny mafy, nandajahantsika ranomaso, koa aza mipetraka amin'izao fotsiny tsika fa aleo handray ny andraikitra tandrify atsika anatin'ny fikaonandoham-pirenena. Manana adidy hanohy ny fanovana anatin'ny filaminana isika. Tsy vao izao tokoa fa matetika tsy latsaky ny naina araka teneniko teo no nisy crise teto Madagasikara amin'ny vanim-potoana maro samihafa ary niteraka ny fitotongany na fihibany ny harikarena faobe nanomboka tany amin'ny 1.70, 1.70, 2.40, 7.40 ary ny 8.40 sy ny 5.40 teo. Tsy mahazaka an'izany tsony isika malagasy. Raha ny faniriana dia mba ho tapitra amin'izay ny fisiana crise. Nefa moa mandala ny demokrasia tsika dia mieritreritra foana
ny hitaky sy hametraka ny tsaratsara kokoa atao anatin'ny firenena malagasy. Ity fokoanandoha ity tompoko dia azotsika anolorana sosokevitra sy hitondrana fanatsarana sy fanavaozana amin'ny rafitra tiantsika apetraka eto amin'ny firenena izay rahantsika manana ity. Tsy mora ny mandrindra sy ny mandamina an'ity izay isaorako manokana eto any komity mpikarakara mangataka anareo mba hitsanganao anambadibadika any zareo. Betsaka izy ireo namana tanora mangataka anareo comité d'organisation mba hitsangana. Reo izy ireo misy ny anambadika any nanatotosa an'ity hetsika androany ity. Mankasitraka tompoko, inoako fa ho vitantsika izao dingana lehibe anasanantsika tanora izao. Nametraka antsika mpitondra koa aho manantena zafady. Manantena antsika mpitondra koa aho mba hihaino sy fampiresaka ary handray ireo tolokevitra maro samihafa tsara avy any amin'ireo tanora mba hahafahantsika manatsara ny fomba famindra ary hahafahana mahalavorary ny fikaonan-doham-pirenena hatramin'ny farany ho fanarenana ny fototra na ny pilier de la refondation sy hahafahana mitondra ny fanarenana ny Madagasikara. Ry tanora mako, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Hoy Gandhi. Mila manomboka isika fa tsy mipetraka ho mpitsikera fotsiny. Mila tompona ndraikitra atsika fa tsy mipetraka ho observateur. Ary indrindra mila tindra amin'ny teny frantsay, la transformation personnelle est le premier pas vers la transformation globale pour changer le monde. Et il faut d'abord se changer. Sy rapetsaka ndray mitovy loha satria tadidiko foana le hoe ny toe-tsaina aloha no mila miova. Avy aty amiko, avy any aminao dia avy any amintsika. Koa lahoery ary lasa toy fa tsy mipolo koa, mijorory tanora ary hajao ny zoky ray aman-dreny izay manoloana antsika. Mankasitraka tompoko lahy, mankatila tompoko vavy. Ankasitrana ianao Andriamatoa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny lahateny izay nentinao teo dia vary amandronoa tondrahan-tantely tsy misy ampiana, tsy misy analana fa tojo amin'ny tsara indrindra. Ramatoa ministry ny fanavaozana Razafimana-Tsoa Antitra, manainga ampanajana tompoko hitondra ny fitenenana etony. Andriamatoa, filohan'ny fanavaozana ny Repoblika, ianareo mpanolo-tsaina avo ny fanavaozana, ianareo olo-manakaja rehetra, olom-boafidy sy olom-boatendry, ianareo ray aman-dreny firenena teo aloha sy ianareo mpanao politika izay tonga mandratrika etona. Isika rehetra izay tonga ato amin'ity trano ity, zay olo-manakaja civil sy miaramila. Excellence, Monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies, Excellence ambassadeur représentant diplomatique, isika rehetra izay namaly ny antso fa indrindrandrindra ry tanora malagasy zandry zanaka andry ny firenena arahaba ho atsika rehetra. Soran'Andriamanitra no tenena no lazaiko ny tenena voaloha satria no ny fandaharany dia ady manao zao fikonan-doha ho an'ny tanora izao tsika androany. Andro lehibe tokoa ho anareo tanora ty andro ity, pejy iray vaovao satria fatatsika ny adidy aman'andraikitra ny zavatra nataonareo tao anatin'ny fotoana izay natonga izao fitondrana izao. Nanentana zao tontolo zao ianareo ka isany natonga atsika amin'izao dinga ny fanavaozana firenena izao. Fanavaozana ny Repoblika ary isaorantsika ny filohan'ny fanavaozana Repoblika zany satria tsy nisy ny fanavaozana raha tsy nisy ny finiavana politika amin'izany filohan'ny fanavaozana izany. Mankasitraka indrindra Andriamatoa filoha ary eto moa zany dia miteny nisy ny natao hoe ray ny fahaleovan-tena, nisy natao hoe ray ny demokrasia, fa amin'ity indray mitoraka ty kosa dia manana ny ataontsika hoe ray ny fanavaozana
na père de la refondation izay no antom-pisitsika amin'izao fotoana izao ary izay no antom-pisiny ty fikonan-doha any tanora ty satria hoan'ny fanavaozana izany fikonan-doha izany 5 isan-jato ka hatramin'ny 7 isan-jato ny mponina eto Madagasikara dia latsaky ny 4 taona ary 20 isan-jato kosa dia tanora eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 4 taona izany hoe raha empadimin'ny malagasy zany dia tanora avokoa ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny filohan'ny fanavaozana izay niteneniko teo hoe rain'ny fanavaozana dia manome lanja lehibe sy fioverana manokana ny tanora mifanindran-dalana amin'ny ezaky ny firenena mikambana zany izay mametraka ny tanora ho ivon'ny tanjo ny fampandrosoana maharitra amin'ny 30 izany no mahatonga izao azy izao hotron'ny ray aman-dren'ny firenena hotrontsika rehetra ary mifanometana ny sika amin'izao asa izao satria zava-dehibe amin'ny firenena ianareo tanora anaona tokoa ny fiainanareo amin'ny taona 90 rehefa feno 100 taona ny fahaleovan-tena ny Madagasikara anahoany Madagasikara amin'izany izany no antony ifosatsika amin'izao fanavaozana izao ka noho izany antony izany dia 4 no atolotra anareo mba ho rafitsaina mandrafitra ny fomba sy toetra ety miatrika izao fikonan-doha ny tanora zao 4 avy amin'ny zoky sy ray aman-dreny ho an'ny zandry zanaka eno avokoa ny ahitarika nataonareo teo eo moa izay sy ny mpanolotsaina avo mifapitsipitsika hoe atakony no fitenena fandraisam-pitenenana anareo satria tsy hainao tsara le hoe hahitarika fa dia ho raisina tokoa hoe ataka ny zavatra notenenareo teo satria ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny filohan'ny fanavaozana ho an'ny gouvernemanta manontolo zany voamaly no nitondra namelabelatra mikasika ny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État teo anivon'ny antemeram-pirenena ny prime ministre nampisehoany zany fa manana ny anjara toerany lehibe ny tanora ary ao anatin'ny fanaovana fikonan-doha izay anaovana teny irana izany fikonan-doha izany amin'ity andron'ity ity dia misantatra an'izany ianareo tanora mety misy nireo izay tsy voaasa naniry no avy teto kanefa tsy ary vita daholy ao anatin'ny fotoana izay eritreretina anaovana anazy ny zava-dehibe dia hoe no atomboka aloha izy ity hosokafana aloha ny fikonan-doha ny tanora mbola manao ny azy daholy izay tandrifiny fa ny anio aloha dia fanokafana fotsiny ihany 4 ihany no hoentina ho anareo tanora ny voalohany dia izao iaino ny fiainana mahatanora anareo afaka manao dingan-dava fa tandremo mitsambiky mikipy maika ho lehibe matetika rehefa tanora mbola ho avy nefa izany falebiazana zany izao ny fotoana fanovozana fahaizana sy fahalalana fianarana manao safidy anorenana nofo lehibe ivoahany hery sy ny angovo ny rehitrehitra eny anaovana adosoana koa indraindray ianareo ankehitriny dia mamiratra sy tena kinga satria miara-mivoatra amin'ny teknôlôjia kanefa misy ireo tanora namanareo izay any amin'ny toerana izay ataontsika hoe tany lavitra andrina tsy misy ninninna tsy mahafantatra ninninna eny fa na radio sy tele fotsiny ara tsy manana zany ho anareo izay manana izay tombony izay ampiasao araky ny tokony ho izy izany teknôlôjia izany aza atao ifanimbana na nimbana olona satria amin'izao fotoana izao reny tambajotra serasera reny dia sady mamelona no mamono ka mila fitandremana be zany ampiasao amin'ny zavatra tsara ampiasao ho an'ny fampandrosoana ny firenena ary voninahitra ireo tanora izany tambajotra serasera zany fa taloha izay dia nitovy taminareo ihany mbola tsy nisy ny GNZ fa tanora toy anareo izahay ary mba nanontany ihany koa hoe efa ahoana e ary nirona amin'izay heverinay fa mahitsy nanda tsy nanaiky ny tsirariny koa ny joro sy ny teny fa tsy nanana fahalalana ohatranareo amin'izao fotoana izao tsara daholo zany satria ny firenena tsy manana tanora mijoro sy miteny dia firenena eo am-bava ahoana koa iaino tsara ary
hiaino tsara ny mahatanora anareo ary hiaino amin'ny lafiny tsara fa ny lafiny ratsy dia ailio. Faharoa, afatra ho anareo. Ny fahatanorana koa nefa hirotsahana amin'ny fandraisana andraikitra. Efa andraikitra lehibe no niraisinareo tamin'ireny hetsika izay natao nanomboka tamin'ny 5 septambra ireny. Aza dinoana nefa fa nisy ihany koa ireny tolona nandritra ny fotoana maro niketrika ary nahandro nanaohatra nareo ihany koa fa izy ary na tsy tanora ary dia tena nanao ny anjara brikiny tokoa. Fa ianareo no nataonay hoe nanao ny finition miaraka tamin'ny izy 5 rahalahy manatrika etona eto tarihan'ny filohan'ny fanavaozana. Fidirana amin'ny fahamatorana izao miala sy mandao ny fahazazana. Izao no fotoana ikolokoloana mba anana lenta avo ny mahatanora anareo. Mihaino aloha vao mitsara, mahazaho tsara vao manameloka, manefa adidy sy andraikitra vao mitaky zo. Ka feno fahaiza-manao ny fasahiana, avadio firotsahana mahomby ny atezerana, aza mitoby teny fantatra fa maneke hianatra isan'andro. Raiso ny adidy mifanandrify, fantaro izay sahaza, mahalala ny onona, ny antoniny ihany ny antoniny amin'izay atao ihany atao. Manana fanetretena, mahafantatra ny fetrany tena, ny fanetretena anaka ry zandry. Ny fanetretena tsy fambanitena, fanambanitena kory. Mahaiza manararoatra ireo zoko fitaratra fa eo foana izahay. Manaja olona ary aoka olona mihaja ihany koa. Miomana tsara vao mibata fonjam-by fandrao animby zany. Tiava mianatra, masotoa mianatra mandrakariva. Tiava miasa, masotoa miasa, fa dino miasa tsy misy tanjona. Aza afa-po raha tsy mahavita tsara. Tiava ny tsara sy ny mahasoa. Manana teoria, kanefa fantaro fa ny resultat na ny vokatra foana no tompon'ny teniny farany. Afatra fahatelo, arovy izay efa natsangana. Anananareo ny heritsaina, herim-po, fahamatorana. Reharehan'ny firenena sy ny ray aman-dreny ianareo, fitaratra ho an'ireo zandrikely ianareo. Hery ho an'ny firenena ianareo satria ny rahina ny sedra ny mafy. Koa aza ravana ny efa natsangana, ny fizarazarana ny fahavalo voalohany. Tsy maintsy mandala sedra vao mitombo, mialehibe sy vory fahamatorana. Tian'ny firenena amin'ny fosy famarinana ianareo, arovy zany. Izay fanilo entinareo zao no hiampita amin'ireo zandrinareo, adidy zany. Ianareo no mpamokatra androany sy rahampitso. Ianareo no mpitondra rahampitso. Ianareo no mpanao politika rahampitso, tsarovy zany. Ianareo no akantoerana eo aloha eo rahampitso. Ketreo zany. Fanavaozana no katsahintsika tsy mora zany. Miova vao afaka manova, miavao vao afaka manavao. Ka androany isika, raha misy zavatra tsy mahafa-po antsika, maro ny zavatra tsy maintsy mila fanavaozana, tsy vita ray andro zany. Ny loha tsy maintsy esorina, tsy maintsy mamboly vaovao isika, tsy maintsy manangana zava-baovao tsika ary manangana ny fototra ho tsara kokoa. Dia arovy izay zavatra natsangana izay, fa tsy isika indray sanatria ny vava no andravana natsangatsika, satria ny fametrahana n'izao fitondrana zao ady nataotsika izany. Aza mamevahana ny olona izay efa nandrava sy nanimba teto amin'ity firenena ity.
tsy lavorary ny zavatra rehetra na ianao na iza isika rehetra tsy ny zavatra tsy mety no voisitsika fa ndao ny zavatra mety ny ezaka zay atao ny finiavana zay misy ndao zany rehetrarehetra zany no tohanatsika satria tsika rehetra hiara iroso anao fanavaozana ary anao ny tsaratsara kokoa tsy ho avinareo rery fa ho aviny ty fireneny ty zay tanyjanaka koa tapao eo aminareo ny ozony fomba ratsy rehetra nampididozany ty fireneny ty farany tsodrano zava-mahery sofondrano ianareo hotahinany ianareo tanora malagasy ikapa ahitany tony tokoa anay ianareo andidy ahitany vanina tsy hoverimaina zay heripo izao fa mba hody ontovetiny ka hiada-pinaritra eto amin'ity nosy ty anesika rehetra indrindra fa ianareo tanora ary ny taranakareo any arina ny farany makatsitraka tompokla makatsitraka Akasitrana feno ramatoa ministry ny fanavaozana ny fisaorana tompoko tsy mikontsyaro ny soa zay ho raisina ary ny fisaorana dia tahaka ny fahalavavahany Katsilany Amamina makasitraka tompoko ho avelitsika le tehaka mafy be tompoko lahy sy tompoko vavy efa maika sy dodona isika amin'ity androany itya andre ny tenin'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina isany eo am-pitsanganana no anasantsika azy andray ny lahateny amin'ity androany itya miaraka amin'ny tehaka mafy be manaraka an'ity tempo ity tompoko lahy sy tompoko vavy aizany le tehaka ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amiko singaniko manokana amin'izany ianareo tanora zandry zay tonga nanotrona nanatrika izao fotoana manatantara sy lehibe indrindra eto a Madagasikara izao ianareo mpanolotsaina avy fanavaozana ny Repoblika Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta zay ny alatsiny fa misy iraka manokana zay alehany any ivelany Andriamatoa filohany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Andriamatoa lefitry ny anteny miera-pirenena sy ianareo solombavam-bahoaka manatrika eto ianareo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta singanana manokana amin'izany ianareo ministra mianadahy nandrindra sy ny karakara izao hetsika izao Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales partenaires, ianareo manamboninahitra sivily sy miaramila, tompoko lahy sy tompoko vavy. Isaorana Elanahary tamin'ny fitsimbinany ka nahatonga antsika vorilanina eto amin'ity toerana ity. Ankafaliana no iarabako anareo tonga manome voninahitra sy manome lanja izao fikaonandoha pirenena natokana ho an'ny tanora izao. Andro lehibe ny andro anio satria manamarika ny fiatombohany fanatanterana ny tondrozotra ny fikaonandoha pirenena ho fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Andro lehibe no andro manatantara. Arak'izany tonga eto isika satria samy resy lahatra fa manana anjara biriky amin'ny fanarenana ny Madagasikara ary samy maneho fahavononana iara anoratra pejy vaovao eo amin'ny tantaram-pirenena. Raha tsy haivina ny lasa ny volana septambra 2024 dia nisy ireo hetsika fitarainana izay nataonareo tanora ka ny afara tamin'ny fidinany vahoaka manerana ny nosy andalambe izany. Nitsangana ny fiadidiny fanavaozana ny Repoblika ary napetraka ny politika generaly ny fanavaozana izay miompana indrindra amin'ny fametrahana ireo fototra navaozana ny Repoblika ny Madagasikara sy ny fikarakarana ny fikaonandoha pirenena izay amaritra ny lalam-panorenana
sy ny lalam-pifidianana irosona any amin'ny repoblika vaovao. Ary andro vitsy lasa izay no omaly no namelabelarany gouvernemanta vaovao ny fandaharana sa fanatanterana izay manome vana bebe kokoa anareo tanora. Izao lanonam-panokafana ny fikaonandoham-pirenenan'ny tanora izao dia fa maneho sady fa mitana anjara toerana manokana ao anatin'ny rafim-panavaozana ny tanora ary manana ny lanjana amin'ny fitarian-dalana ny hoavin'ny Madagasikara sy ny hoavin'izy ireo rahatr'izay. Tsy fivoriana tsotra fotsiny ihany no iarahantsika ao anatin'izao atrikasa izao. Ny tanjona dia ny fametrahana fifanekena vaovao, ifampifehezana, ifampitondrana sy hoeti manitsy ireo lesoka rehetra mampitarazoka ny fandrosoan'ity firenena ity. Tsapatsika ny fahasairanan'ny mpiray tanindrazana amintsika. Retsika sy hitatsika izany amin'ny fitarainana maro eny anivon'ny fiarahamonina. Tsarovy anefa fa mendrika ho avy tsara lavitra noho izao iainantsika izao isika malagasy. Izany dia mitaky dingana vaovao, fomba fiasa vaovao ary fijery vaovao. Fitaovana mahomby amin'ny fanatrarana ireo tanjona ireo ianareo tanora no ny tanjaka, ny angovo, ny fomba fijery anananareo. Mitodika manokana aminareo tanora ny tenako. Ity dinika atombontsika ity dia tokony fototra ihany koa amin'ny fanomezan-kasina ny firaisan-kinam-pirenena. Tanora malagasy maro misandrahaka amin'ny lafy valonosy ianareo ny tonga eto. Voasolo tena eto avokoa ny ankolafo-kery samihafa toy ny mpianatra, ny mpandraharaha, ny mpiasam-bahoaka, ny mpiasa tena, ny mpisehatra anatin'ny fikambanana tsotra ara-pinoana na ara-drazana sy ny maro hafa. Noho izany dia hoporofoitsika miaraka fa miaina ao anaty fahasamihafana isika ary afaka mifanakalo hevitra ankahalalana, ampanajana ary ampitoniana. Ny fahasamihafantsika no andao atao fanohitra fa tsy ho sakana. Ry tanora zandry zanaka, mihaino anareo aho, mihaino anareo izahay rehetra io, mihaino anareo ny fitondram-panjakana. Ary misokatra aminareo amin'izay mety ho vahaolana iarahantsika mijery ho fanavaozana an'ity Madagasikara malalantsika ity. Fa eo ihany koa ny vahaolana mivaingana mamaha ny olana iainan'ny tanora rehetra na iza, na iza, na iza, na iza. Imasoy sy fantoy izao atrikasa izao, izay maritanareo no avinareo sy ireo taranaka any aoriana. Manam-pahendrena ianareo ka aoka mba izay hevitra maharesy lahatra anareo no arosonareo sy toananareo. Aza manaiky ho atao fitaovana hikatsahan'ny sasany tombotsoa manokana ianareo na fitaovana hoentina manakorotana firenena. Ry zandry malala, aza manay ianareo fa tsy ho antso atany hevitra kory ireo taraina sy ireo hevitra arosonareo ao anatin'izao fikaonandoha pirenena izao. Koa alahoery fa miandry anareo ny firenena aza misalasala ary araraoty ny fikaonandoha pirenena, araraoty ny fikaonandohan'ny tanora fa fototra lehibe ary lalatokana mahomby ahafahana miara-manorina indray ity Madagasikara tsika ity. Voaraya ny hay ataky moa izy teo sa hay taky sa tsy haiko izy teo, voaray daholo reny ary ireny no atao endrika ifampiresahana. Za efa nitenatra any voalohany fa rehefa misy zavatra tsy mety ataonay dia mitenena ianareo, mitenena aminay. Ho anareo nanisy tsara teo ohatran'ny 7 mianadahy izy teo. Mangataka ny 7 mianadahy rehefa idina rehefa avy eo mba ho raisinay tanana anareo eto rehefa avy nifampiresaka. Zay ny endrika itondrantsika an'ity. Rehefa avy eo nareo raisinay tanana eto manoloana eto. Ny fifampiresahana dia endrika ray ao anatin'ny kolotsaina malagasy izy io. Maro be ny filazantsika azy, misy ny dinidinika ambany hazo izay angambany, ny lohabary andasy, maro be ny filazantsika azy io
tsisy zavatra tsy azo ifampiresana eto Madagasikara mifampiresaka. Zahay efa zokinareo efa lehibe io a. Rehefa mahita anareo tanora zay 70 isanjato, tadio fa harena zany 70 isanjato zany. Fa ny any amin'ny firenena sasany any Eropa any, ny tanora indray ny tadiavina. Harena zany 70 isanjato zany. Fa izao, zahay io rehefa mijery anareo tanora, dia samy hafa ny fahitanay anareo tanora. Misy ny mijery anareo tanora be da be, dia ho ampiasaiko reto a hihira, ohatra zany. Ho ampiasaiko reto a hanao fanatanjahantena. Ho ampiasaiko reto a hanatsara ny fianarana, fampianarana. Ho ampiasaiko reto a hanatsara ny fomba fifandraisana eny amin'ny fiarahamonina, ny fifampiresana, ny fifankazahoana, ny fifankatiavana. Fa misy mahita anareo tanora, ho ampiasaiko reto a hanakorotana. Zay a ny fahitana ianareo, dia mba miangavy anareo tanora, jereo no avintsika, jereo no avin'ny firenena, ny anay averiko mbenimbeny, ny anay io ane hoe fa vita ny anay io, fa ianareo no ilofosana zao. Ty tena zahay a, zay namotika ty firenena ty hatramin'izay. Namotika ny sosialiny, namotika ny ekonominy, namotika ny tontolo iainana. Ty tena zahay satria tsy nijery anareo tanora zay handova an'ty firenena ty aorinao. Rehefa miteninareo hoe tsy araky ny fanarana ohatra na kivy zahay na inona tsy omena tsiny. Voalaza ny ramatoa minisitra teo a, tsy mora ny manao zavatra, tsy 5 volana, 1 volana koa ny anovana zavatra tanteraka, fa mialana tsiny amin'ny teny vahiny a, processus lava no ahafahantsika manova azy ity, ary tsy izay irery a, fa iarahantsika ao anatiny fikaonan-doham-pirenena, nao zao tsika manova ny zavatra rehetra zay tiantsika hovaina. Zandray a dia mbola mahasamy joro fa mbola tsy niala amin'ny zavatra nijoroanay hatrany am-boalohany. Mbola ao anatiny tsika zao. Ny any zavatra tokana zay ifonako amin'ny vahoaka malagasy sy ifonako aminareo tanora zay niaran-tolona, dia ny fahatarany fanomboany ty fikaonan-doham-pirenena ty. Satria ty fikaonan-doham-pirenena ty no fototra hitondrana ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Araraoty satria raha tsy mahay manararaotra amin'izao fanavaozana zao tsika ametraka rafitra matanjaka, rafitra mahatoky, rafitra tena izy a, oviana indray tsika vao afaka ametraka an'izany rafitra zany. Dia araraoty zao fikaonan-doham-pirenena, fikaonan-doha natao an'ny tanora zao a, natokana manokana izy ity mba ahafahanareo tanora mampiseho ny tena marary anareo. Ary hijoro mialatsiny amin'ny teny vahiny a, ho garanti fa zay zavatra voateninareo eto a, dia zay no entina makany amin'ny fikaonan-doham-pirenena, hiady ny zonareo a, hanatsara ity firenena malalatsika ity. Ny fitiavako ampiseho a, fa tsisy zavatra tokony kajikajiana ty, fa zay zavatra teneninareo a no entina no nanovako a ny ministerany ministra mpanjakana izy teo aloha, dia lasa novaiko ministra tsotra nakany amin'ny gouvernemanta. Tsy sanatry fanambanina n'ilay fanavaozana azavaiko eto, fa mba hialany ilay olona mikarakara ny fanavaozana eo ambany fifehezany filoha mpanjakana. Mandeha izy makany amin'ny primature any amin'ny gouvernemanta no mikirakira azy manomboka androany.
manomboka nitsanganana iny gouvernementany toy izay ihany koa ny komity zay hitantana an'io dia ny comité de pilotage dia hesoroko eny amin'ny fiadidina ny fanaovazana ny repoblika io fa alefako makany amin'ny primature ihany koa dia zareo no mikarakara an'izay manomboka androany makahery ramatoa ministra ny tara no tsy mety raha ohatra koa hoe tanomboka amin'ny volana jona atsika dia raha hanomboka volana jolay ianao dia tara zay fa ny mandroso dia ampirisina ianao sy ny mpiaramiasa aminao sy ny FFKM zay iaraka handrafitra an'io mba hanao an'le fikaonandoha pirenena malakia de malakia ary raha azo atao io zao ny an-tanora vita anatin'ny 2 volana raha vitatsika anatin'ny 3 volana 1 volana koa ny fikaonandoha pirenena dia izay ny zava-dehibe sy zavatra tadiavina mba hahafahantsika miroso any amin'ny fifidianana malaky zay angamba ny oela zay ny foya fa ambarako amin'ny fomba ofisialy fa misokatra ny fikaonandoha pirenena ny tanora misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy ho an'ny tanora ho an'ny tandrazana Manasantsika rehetra hitsangana ary tsy ho ajantsika zay tehaka zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Watabatsika mitehaka mafy be sorakoraka mafy be. Makasitraka indrindra. Ankasitrany ianao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara tondra izay lahateny izay ary tena hoe sambatra raha sambatra be loha isika satria notrony Andriamatoa filoha izao lanonam-panokafana amin'ny fomba ofisialy efa nisokatra moa izy ty aleo tena miaraka sy tsika tehaka amin'ny rivodrivotra be miaraka amin'ny Andriamatoa filoha re dia araka izay dia omentsika alalana Andriamatoa filoha sy ireo mpanolontsaina avo amonjy kely ny salon dia misy ny fandaminana zay atao miaraka aminareo mpikambana gouvernemanta sy ny tahaka izay ny voan'izy ireto dia averintsika mafy be le tehaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Antsika rehetra afaka mahazo toerana isika. Araka izay dia mbola eo ihany aloha tsika ny fandaminana zay fivoahana izay no namarana ny lanonana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Misy kosa ny fangalana sary miaraka amin'reto tanora izay nandray anjara fitenena teo na nanao an'ilay aitarika ato ambony ato izay anasana anareo tanora lay teny teo dia izavy moa izy teo.
Ho antsika rehetra tanora izay mandray anjara araka ny fanilama napetraka teo no miakatra avy hatrany ery amin'ny fakana sary mandeha milama dia mirindra isika rehetrarehetra. Ao anatin'izay ihany koa isika mpikambana eo anivon'ny governemanta. Eo ihany koa ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara izay tonga manatrika eto, asaina mpanajana koa ianareo hiakatra ato amin'ny podium akan'izay sary ho fahatsiarovana tamin'ity androany ity. Ho antsika rehetra izay tonga manatrika etona kosa ankoatran'izay efa voateny teo dia tsy misy mihetsika mpitoerana aloha isika mandra-pavita ny fakana sary na firaketana tantara izao fotoana izao. Ho antsika tanora voakasika resaka izay ny fanaovanay menadato eo kosa dia asaina mpanajana hiakatra avy hatrany any amin'ny podium. Ianareo nefa na izany na tsy izany aza dia tsy avelanay angingina ianareo eto. Fa rehefa vantany vao mivoaka eo izy ireo dia andefa hira mihetsiketsika ny DJ. Nareo tsy reraka ny ranjo e. Reraka ny ranjo. Fa tahaka izay ilay izy. Rehefa aveo kosa isika dia misy ny fandaminana ny amin'ny fivoahana dia miezaka manaraka an'izay tsika amin'izay tsy mifanesika. Iangaviana isika rehetra mba tsy hisy hetsika mpitoerana. Ho antsika rehetra izay tsy voatonona tao anatin'ny teny narindrana menadato teo tao anatin'ny lama izay napetraka mba tsy hisy hetsika mpitoerana rehefa vita ny fakana sary dia afaka mivoaka avy hatrany isika rehefa aveo. Makasitraka indrindra.